Tafaraka indray isika mianakavy tompolasy tompovavy atao anatin'ny fandarana Miara Manonja izay miaingy eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada ihany koa. Mialohan'ny hanombohana ny zavatra rehetra dia isaorana aloha ilay nahary satria raha tsy izy dia tsy tafahoana amin'ny alalan'ny feo sy amin'ny alalan'ny sary isika mianakavy. Anterina ihany koa ny arahaba mba mimpirarintso ho antsika rehetra, na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina izany. Ho feno dia feno ny fandarantsika amin'ity indray mitoraka ity toy ny mahazatra dia eo ny famakafakana isan-karazany, eo eto akaiky eto ihany koa ny namana mpamakafaka faniry rasafy manantany, ary ankoatr'izay dia hiakatra eo ny solombavamboaka ny Madagasikara voafito amin'ny boriboritany faefatra lany tamin'ny alalan'ny tiako Madagasikara Miara Manonja ary ankoatr'izay dia isy vahiny ihany koa ry zareo aveny anosiala satria dia misy zavatra mba mahaliana andry zareo tiano tenenina, tiano zaraina amin'ny piray-tanindrazana amin'ny zavatra iainan'izy ireo eny tanàna misy azy eny izany resaka hoe trano sy ny sisa. Ho hitantsika eo ny momba an'izay hoe inona ny zavatra izay ho tantarainy reto olony reto araka ny fiainany azy eny potiny eny izany. Itsika moa ankoatran'ny hoe famakafakana politika, toe-karena sosialy, fifandraisana iraisam-pirenena dia tsy azo adonona ihany koa ny zavatra iainan'ny vahoaka eny potiny eny mihitsy izany, ka na zavatra mitranga tanan-dehibe na ny any ambany volo dia tsara ho fantatra daholo satria malagasy iray ihany isika mianakavy. Izay no hoe la tompolasy sy tompovavy fa miditra amin'ny votoatiny isika toy ny mahazatra dia misy aloha ny famitinana minitra vitsy ny atao hoe vaovao nisongadina atao anatin'ny 4 ora hoentin'ny namana faniry razafy manantany. Miraba faniry ndao ary zatsy miraba ihany koa rena dia miraba ny teknisianina antsika isika pijery isa-tokantrano rehetra na iza toerana misy atsika amin'izao maraina ny talata fa 7 volana novambra 2022 izao. Manisa andro maromaro isika dia manapitra ty taona 2022 ity dia anitsaka ny taona vaovao 2022 indray. Dik zany fa efa madiva dia madiva zany ny hananantsika ity tombontona izay nomen'ilay nahary atsika ity ka samba mezaka ny tsirairay zany hanao izay mety tombana sy ny zava-bitana nandritra zany taona izay efa madiva ifarana izany. Tombany tsirairay zany ary tombany daholo be sy ny firenena ihany koa ka hitaran'ny adevitsika rehefa avy eo anoany amin'ny famakafakana samy hafa any. Fa anomboantsika ny 420 ora izay nitranga teto Madagasikara zany dia toy ny varadatsaka no nandraisany rehetra ny fanambarana izay navoaka ny CTVA na reo vondron'ireo mpitatitra izay manao ny zotra nasionaly mampitoy Antananarivo izay mihazo an'iny faritra atsimo iny, mihazo an'ny faritra Tsinanana, mihazo an'ny faritra Andrefana, Avaratra, reny rehetrarehetra reny hatrany laotra mangoro rehetrarehetra any dia toy ny varadatsaka zany no nandraisana ny fanambarana izay soniavin'ireo kooperativa mivondrona ao anatin'izany ny amin'ny fampiakarana sarandalana amin'ny zotra nasionaly ka manomboka miatra amin'ny 12 ny volana Novambra ho avy izao. Raha ny famtinana ao anatin'izany sarandalana izany aloha zany dia tsy dikevitra fa dia tena ao anatin'ilay hoe mavesatra dia mavesatra raha ny vaovao izay miparitaka eny rehetrarehetra eny satria raha toka ho raisitsika fotsiny ny amin'ireo zotra izay aingana ohatra zany any Antananarivo maka ny Faradofay dia 600 000 francs na 120 000 ariary izany. Raha ny raisitsika ihany koa ohatra Antananarivo maka ny Fianaratsoa dia eo amin'ny 35 000 ariary. Antananarivo maka ny Mahajanga dia 50 000 ariary ary Antananarivo maka ny Toamasina dia 30 000 ariary raha ny famitinana izany. Akoatran'izay kita ihany izay fiakarana marobe zay satria Antananarivo maka ny Toliara dia 80 000 ariary, ny Antananarivo maka ny Bekily 70 000 ariary. Tsongatsongaitsika arak'izay moa le izy fa marobe dia marobe raha ny zotra izay nambarany teo anivo ny CTVA izany ao anatin'izay fanazavana izay
zay. Antananarivo sambava dia 120 000 ariary na 600 000 francs. Ary raha raisitsika ny etsakaikitsiketsy Antananarivo zay miazo any Maeva tanàna dia 25 000 ariary. Antananarivo miazo Anambilobe 80 000 ariary. Antananarivo Antsoy 55 000 ariary. Antananarivo Dego 100 000 ariary. Sombony zany resahantsika zany fa maro de maro izy ao anatin'izay fanamboarana ny sarandalana vaovao ho amin'ny zotra nasionaly izay. Misy fiantraikany zany eo amin'ny fiainan'ny toe-karena amin'ny ankapobeny satria raha mbola milomano amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana tena miamidangana isan'andro san'andro sika zay ho resahana miaraka amin'ny député Rambosalama Emilien rehefa aveo amin'ny tony vidin'ny hena zay niakatra zay tsy izy itony, ny vidin'ireo matériaux de construction sy ny sisa dia hitarika fiakaran'ny vidin-javatra vaovao ndray zany ity sara-pitaterana eo amin'ny sarandalana nasionaly ity satria maro de maro reo olona avy any amin'ny faritra ihany koa manao asa fivezivezena aty Antananarivo mividy entana ary manao vary mandeha ary mitondra koa ny vokatra zay midina any amin'ny faritra samihafa ary eo ihany koa reo faritra samihafa zay mitondra vokatra zay mifamezivezy manerana an'ireo renivohim-paritansy ireo district manerana Madagasikara. Arak'izany dia tsy maintsy akatra ny vokatra zay hifamezivezy amin'ny zotra nasionaly ary tsy maintsy akatra ihany koa ireo fitaovana samihafa satria dia ny sarandalan'ny olona ray dia tsy maintsy récupérena ao anatin'ireny vokatra sy ny valotra hifamezivezeny reny olona amin'ny alalan'ny zotra nasionaly izany. Fa ny tena hitodin'ny masony rehetra amin'izao fotoana izao raha iny ny zotra nasionaly iny dia anahoana kosa ny sarandalana eo amin'ireo suburbain zany na eo amin'ireo mpanao ny zotra an-tanan-dehibe na ireo andrenivohitra zany. Ho hitantsika eo moa zany fa nisy teo iny tena malaza ao anatin'izay andrenivohitra izay tsy mbola misy ny fivoriana siosiondresaka aloha atreto fa maka repéra tsotra fotsiny itsika ny bus classe zay miodina eto Antananarivo renivohitra 500 ariary ny sarandalana olona iray dia tazany potsiny ary tsisy mpitainginy zany diky zany fa tsy zakany vaoka izany sarandalana izany. Ny ray aman-dreny mpandinika fiarahamonina mpahay toe-karena James Aratsima rehefa nyvahiny teto amin'ny Miara Manonja fotoana voatsela akory izay de nilaza no mety ho fiakarany vidin'ny solika ary nanomana izany izy satria raha ny fiakarany teo amin'ny saitra raisam-pirenena teo aloha dia $71 na $170 ny barila iray. Amin'izao fotoana izao dia manodidina any amin'ny $520 izany barila izany. De eo no nametrahana amin'izay adiady ara-toe-karena izay ny amin'ny hoe mety ho ritra ny tahirin-tsolika tamin'ilay vidiny teo aloha ary raha miditra amin'ilay vidiny vaovao amin'ilay fanavoazana amin'ny prix amin'ny barila $520 izao tontolo izao. Anisan'izany Madagasikara dia iny isy fiatraikany amin'ny vidin'ny solika izany ary rehefa mandeha izay fiakaran'ny vidin'ny solika izay dia manaraka ireo sarandalana sara-pitaterana samihafa. Dikan'izay voadona mafy ao anatin'izay ny tontolo ny vidim-piainana ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Mbola tsy niakatra nefa ny vidin'ny solika de efa io mandeha io ny sarandalana eo amin'ny zotra nasionaly zany. Fatatsika avy hatrany raha miresaka zotra nasionaly tsika dia voadona ao anatin'izay ihany koa ireo lalam-pirenena rehetra zay hifandraisana eto Madagasikara voadona ao anatin'izay ihany koa ny kojakoja fampiasa amin'ny fiarakodia satria niakatra de niakatra ny saran'ireo fandefasana entana na ireo kompania zay mitatitra entana avy any ampitan-dranomasina makatia Madagasikara izany na ny conteneur 20 pieds io na ny 40 pieds dia misy fiantraikany izany rehetra izany de rehefa mivondrona ao anaty sehatra anankiray dia mipoka tahaka izao zany sarandalana izany ary ny vahoaka majinika ihany moa zany no misedra ny tserany ainy vaovao omaly zany ka etitsika ao anatin'izao fanadidina sy resatresaka iarahana amin'ny député Rambosalama Emilien izao. Fa anisan'ny vaovao ihany koa zany mbola hifatohan'ny mpanara-baovao raha ny zava-misy taoriana ny fahaenina ny volana Novambra ny sokafan'ny sistany amin'ny alalan'ny sidina abakabaka dia mbola tsy mitombona zany amin'izao fotoana izao ny fandaminana eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato amin'ireo mpandeha izay nanomboka niditra teto Madagasikara
tamin'ny fahatelo amby roapolo volana oktobra ho amin'ny zotra regionaly hoan'ireo anosy manodidina Madagasikara izany ary ho an'ireo zotra zay avy any Eropa zay miditra eto Madagasikara. Raha totaly nanomboka tamin'ny sabotsy fahenina volana novambra ny sin'izay sidina izay sy miampy ny tany amin'ny fahatelo amby roapolo volana oktobra tany hoany de efa manodidina ny 2,000 ireo mpandeha izay efa niditra teto Madagasikara ka saika ny malagasy avokoa ny akamaroany izay nivezivezy sy niditra teto Madagasikara izay ary ao anatin'izany adevitra rehetra izany de voalaza fa efa misy ny lamma izay napetraky ny fitondram-panjakana ny amin'ny fandraisana ireo mpandeha amin'ny alalan'ny sidina izany ny amin'ny fitiliana ny amin'ny mise en quarantaine na ny fahapiboana an'ireo mpandeha zany ary ny amin'ny fanatanterahana zany ny am'izay mety ho fandraisana ny valin'ny fitiliana mikorotana nefa izany am'izao fotoana izao ary nanaova maro fanamarihana la hoe filaharam-be ary niaritra adiny 4 na adiny 5 zay vao tafala teny amin'ny fiarahana mpiara-manidina Ivato teo amin'ny fomba fanaovana an'ilay testa PCR zay amin'ny sarany 25 € no tena adevitra tao anatin'izay sy ny fivezivezena ny filaharam-be ary eo ihany koa lay famondrana ny entana zay anaovana navette miala eny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato makeny amin'ireo hôtely zay hametrahana hanaovana fiboana an'ireo mpandeha mandra-pivaly ny fitiliana ao anatin'ny 7 ora de zany rehetra zany mbola betsaka ihany no mitondra ny fanamarihana hoe matetika de mipiasa ny hôtely ny andrenesana hoe mivaly ny fitiliana de negatif ianao fa tsisy ny taratasy amin'ny fomba ofisialy fanamarihana nataona mpandeha zany rehetrarehetra zay resantsika zany fa omaly zany de nidina teny amin'ny serana mpiara-manidina Ivato ny tompon'andraiky mpanjakana ny ministry ny fitaterana ministry ny fizahatany nanao ny fandaminana vaovao ndray zay efa nokian'ny be sy ny maro de eo zany ny hoe ny fandraiketana amin'ny alalan'ny informatika zany ny fandoavana ny sarany test PCR eo ihany koa ny fampitomboana ny box fandoavana ny vola ho an'ny test PCR ary fampitomboana ihany koa ny box zay hanaovana zany izay test PCR izay an'ireo mpandeha amin'ny zotra mpiara-manidina zany zay tonga eny Ivato raha ny zava-misy hatramin'ny omaly zany tena misavoritaka izy ty ary ny zava-misy rehetra indrindrandrindra eo amin'ilay navety ihany koa zany de mbola ao anatin'ilay fandaminan'ny fitondram-panjakana izany fa indrindrehetra moa zany de hoe reo hôtely izay handray ny fampisiboana reo mpandeha no tokony hanao zany navety izany mba hialana amin'ny fiodikodonana betsaka ary mba hialana ihany koa le hoe mbola misy tsy professionnel reo zay manao an'izany asa izany ka mety ho lavidavitra zay vao tonga any amin'ireny mpandeha zay miantsehatra ao anatin'izany asa izany ny tsara homariana aloha ao anatin'ity resaka zay resantsika ity raha ny Covid-19 no resantsika zany dia hanaovantsika fanamariana ihany zany raha ny zava-misy satria dia miakatra de miakatra ny tahan'ireo zay tratran'izany Covid-19 zany any La Réunion satria 900 ny nouveau cas zany ary 770 ny ao Maurice ny nouveau cas vaovao navoaka ny France 24 izany isika nefa de efa manokana ny sidina am'ireo zotra regionaly ireo mbola Covid-19 zay ihany dia anakatana ny sekoly Saint-Paul any Morondava sy ny lycée technique satria raha ny vaovao fantatra zany dia efa manodidina ny 20 ireo tranga vaovao ny Covid-19 ka ao anatin'izay fanakatonana izay dia 10 andro no foepitaona zany ahafana mitily sy mijery izay songadiny aretina izay ny hôpitaly be ao Namahora ao Morondava no mandray ny fikarakarana reto ny marary ny Covid-19 ireto raha ny nambara ny fitondram-panjakana aloha zany any atoerana de hoe ampy ny fanafody ary dia miverina ny centre de commandement zany na ny toby fibaikona amin'ity Covid-19 ty any amin'ny district ny Morondava zay efa ahitana amin'izay tranga ny Covid-19 miakatra de miakatra izay
zay ny amin'ny covid-19 fa hiverenantsika ny ady hevitra eo amin'ny zay raharam-pirenena izay de mivoaka tao anatin'ny fahanginany ny filoha Rajaonary Mampianina zay tao anatin'ny fankalazana indrindra ny taona zay nitsingerena naterahany zany ka nisy ny afatra zay nataony de ny amin'ny hoe hamoahana ireo gadra politika ary hanatsarana ny fanenjehana zany ho an'ireo tsy mitovy hevitra amty fitondram-panjakana ity fa mbola nasongadina Andriamatoa Rajaonary Mampianina ihany koa ny amin'ny hoe mila fiaraha-midinika mpanao politika zao tranga sy zava-misy eto amin'ny firenena izao mba hahafahana mitondra vahaolana satria de miaina ao anaty krizy ny firenena. Ny mpandrindra nasionaly ny antoko ASVM ihany koa Rivo Rakotovao dia nanamarika ny fisiny zany olana marobe eto amin'ny firenena izany ary niaingany tam'izany ny olana ara-pifidianana tamin'ny 7 sy ny 9 ary tokony handraisana ny hevitra ireo rehetra zay nisehatra sy nalala ny zava-misy teto amin'ny firenena izany ka hitondrana ny fanadidina tamin'ny fifidianana mahabe adevitra iny zany ary ny teneny moa fa dia vavolombelony zava-misy tamin'ireny ny tenany satria filoha-panjakana ny solotoerana vonjimaika ny filoham-pirenena zay nirotsaka ofidina moa izy tam'izany fotoana andrany mbola nanamafy ihany koa izy ny tokony isiny zay fiara-midiniky ny rehetra izay ny amin'ny fomba fanaovana politika sy ny fisehatra politika satria dia marary ny firenena am'izao fotoana izao. Amaranantsika ny 4 dia nanao droit de réponse zany ny filohan'ny ACC teo aloha Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso mahakasika ny resaka zay mandeha be momba azy dia ny valim-pifidianana 7 sy 2 zany ka nambarany tao anatin'izay moa zany dia fanadihadiana nataona mpanao gazety tamin'ny avril 7 sy 2 no nambarany kanefa dia ninina no tapahana izany fandraisam-peo zay nataony izany ka namadiana atao anatina valim-pifidianana tamin'ny 7 sy 2 maromaro no zavatra nambarany tao anatin'izay droit de réponse izay ny mpanao politika ihany koa sy ny olo-pirenena dia mandray zay fomba fandraisana izany satria tsy ny tranga ny valim-pifidianana 7 sy 2 ihany no hametraha-panontaniana ny ACC teo aloha zay nitarihana fa teo ihany koa ny raharaha na ny déchéance zay nanesorana ny filoha teo aloha zay nametrahany ny teo anivon'ny ACC ny pacte de responsabilité zay tsy voatondro ny lalam-pandrenana ary napetraka tao anatin'izany décision ny ACC zany saingy tsy nampiariny zany ary teo ny fandidiana taty aorina ny fandravana ny gouvernemanta tamin'ireny 7 sy 2 ireny fa teo ihany koa ny fitoriana na ny requête nataony teo anivon'ny antenimieran-doholona ny amin'ny tsy tokony anatanterahana ny fifidianana antenimieran-doholona satria tsy feno ny mpifidy vavety ary tsy araky ny lalàna izany kanefa dia nakatoaviny teo anivon'ny ACC tam'izany fotoanandro zany betsaka reo fanontaniana ilambaliny ka mifanitsaka ny lalam-pandroena raha ty ACC ty no resantsika fa ty aloha zany dia adevitra momba natranga mpifidianana tamin'ny 7 sy 2 no nitondrany valiny zany teo anivony tambajotra sosialy. Zay ngamba no hamitianatsika ny 4 deputera Mbosalama Emilien lavalava somary mavesabesatra kanefa mbola misy tsy nambara ao anatin'izany dia ny fivoriana efa nanomboka tamin'ny faran'ny herinandro zay nisy ny préfet sy ny chef district tany Antsirabe zay nivoriny ny fitondram-panjakana tamin'ny alala ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana ny toy tamin'ny fivoriana de gouvernora 3 izany ary ny toizana indray tamin'ny fivoriana ny tambaran'ireo be ny tanàna manodidina ny 400 miaraka tamin'ny gouvernora sy ireo préfet sy ireo chef district izany filazana fa hoe fifanakaloza-kevitra plan émergence de Madagascar ny adevitra ao anatin'izany kanefa manomboka mivoaka ihany ny adevitra ny amin'ny hoe ho fiatrehana sy fanomanana ny endriky ny fifidianana amin'ny taona 13 sy 2 resantsika manokana zay satria dia manakambara betsaka am'izany nisy olombavamboaka Mbosalama Emilien. Andriamatoa député miarabanao aloha tonga somatsara indray tsika amin'ity talata fa 7 volana Novambra ity. Salama tsara ve député? Salama tsara faniry ary dia miarabanao sy ny namana rehetra ato amin'ny MBS de rina zay efa tonga teo moa ary lasa manomana fandarana hafa any ambadika any de ao koa ianareo technicien izay mampita izao fandarana zao any ivelany sy eto toerana
eto de manarota ihany ko manao kokoa ny eo amin'ny fokotany ny sonerana 3J fiadanana 3L ary sonerana 3I zay nanavatra hoe mba teneneo zay ary ka dia tsy ho adinonareo ary atenenina daolona raha ato amin'ny boribory tany fa efatra indrindrindrindra raha ozay navita ny redynamisation tamin'ny faran'ny herinandro iny a ka azo tao anosy mavelona anosy patrana tsinanana ouest mananjara pefiloam-body rano akadtomaro de arabaina manokana anareo navita zany adidy masina zany a zay adidy masina etitsika anasoavana ny antokotsika indrindrindra entina anasoavana ny eo amin'ny fokotany zay atsika amin'ny alalan'ny antoko tim manarak'izay a dia alohan'ny tena hitenenana zay tokony ho resahany eto ifaniry a dia mamela isotran'Andriamanitra aloha satria araky ny teninao hoe salama tsara ve mbola me fahasalamantsika amin'izao fotoana zao noho ny fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia hoy za hoe rariny sitsiny raha ohatra ka hisotra azy satria izy ny tompony aina rehefa tiany asorona dia asorona rehefa tiany omenanao de mbola omeny tombonanitra ary mbola omeny talata androany tsika afaka amresaka ohatran'izao ka dia fisaorana lehibe no omena azy ary eto dia ho atsika rehetra zay tao hoe ao anatin'ny tsy fahasalamana dia aza mitsahatra mivavaka mangataka amin'Andriamanitra mametraka zany fiainatsika izany amin'Andriamanitra fa mamaly vavaka Andriamanitra rehefa tena amin'izany fotoana mametraka zany fiainanao aminy ianao a ary ho andreo zay nanana ny fianakaviana lavo dia hoy za hoe miombona alahelo ary miarakory aminareo zakay a taona fa zay a ny sitrapon'Andriamanitra ary zay ny fiainatsika matoa tonga eto itsika de efa miomana am'izay koa hoe tsy maintsy hoalana tsy maintsy hoalana izy ary zay lalàna ny fiainana zay ny amin'iny namana faniry fa misy tsetsatsetsatra kely alohany tenenany resahantsika ny zay tokony ho resahana fa ohatran'ny mahagaga ihany ty fiaina ty satria raha nanao de redynamisation teny amin'ny akazo teo anosy mavelona de tonga ny olona de niteny ary zavatra tsy napozina mihitsy mifaly vahoaka zany a efa tena manaraka akaika ny ty resaka politika sy fiainana andavanandro ty indrindra resaka sosialy ka ina akazo teo anosy mavelona moa dia aty atao hoe ny limetrofy ny boribory tamin'ny fahefatra miaraka amin'ny atsimon-drano zany misy akazo tao anosy mavelona ao zany a amin'ny zato andrefana na atsimon-drano de misy akazo tao anosy mavelona ao any boribory tamin'ny fahefatra lalana pavé eo amin'ny 3 m 50 eo no manelanelana zay a de ny atsimo ana atsimon-drano ny afaratra any boribory tamin'ny fahefatra ka rehefa nandeha teny ny tena dia redynamisation moa no atao a kanefa zany tsy manakana ny olona tsy resaka amin'ny tena fa tonga de resaka tsy fandripahalemana no natao nametraka ny tamin'ny voalany solomavamboaka ny tena de misy atao hoe be maizina zay eny a de zay no natao voalohany tonga de nametraka jiro ary nisy jiro a eo amin'ny efatra amby telopolo poto zany napetraka teny a am'ireny panneau solaire reny a dia mbanazava zany le lalina hoe atao hoe be maizana eo amin'ny 1 kilometre eo zany nametrahana zay de zany nefa tsy manakana ny panneau ratsy ho avy zany de tam'izay no voahany resaka reo olo-dehibe hoe Andriamanitra solomavambahoaka mba mangataka izay reo tompoko mba hanaovana poste avancé ty aminay ety a ho an'ny mpitandro filaminana ny antony izy de zavatra tsotra tamin'ny herinandro nisy vakitrano tety a de nisy faty olona so ihany ozy izy fa tsy arakaraky le zavatra nitranga le izy fa mba avitra somatraina somatsara any no ny ain'le olona de rehefa niantso ozy izy zay ny mpitandro filaminana amin'ny mahaboribory tany ohatra moa fahefatra moa de nandeha nakany amin'ny commissariat de police 5e arrondissement zeo mamasina fa nytany tonga de tsisy ololato tsy anjaranay zany satria naroany ampitan-drano de nandeha ozy izy zay nijeriny tao amin'ny commissariat de police toa tanjombato zay akaiky eo midina fotsiny zany de manaraka ny laliny de tonga ao amin'le tanàna tsy anjaranay zany fa naroa Anatananarivo renivohitra de nandeha ndray ozy izy zay tao amin'ny gendarme teo anosy zato de tsy anjaranay zany a fa ny polisy farany ozy izy a dia ny commissariat polisy ny soavina zay ery atsimon-drano mitonga no intervention teny aminay za amin'io za mifezovezena rehetrarehetra zany efa lasa mimpangalatra ny entany efa lasa na anao encerclement takininina azy ianao a tsy ho avitra tsony tsy ho voavony tsony satria betsaka loatra ny azo empitana amin'iny misy lakana firy amin'iny a misy elakelatra amin'ny firy a de zany zavatra zany tena mba apetraka am'le mpitana filaminana hoe tena mba jereo kosa fa tsy mety zany zavatra zany ary ny olona ara de namoaka mihitsiny hoe
ono andre mato solombavam-boaka ahoanao a fangaho izy rehefa nombon'ny prime ministre ny very tany faritsy antsoranona tany a de tonga de hitany gendarme tonga de nandeha gendarme fa rehefa zay vahoaka teo izy zany misy manafika ohatran'io a misy aina saikana foy a misy entana very de atao ohatran'io de aiza fotsiny le tenen'le mpitandro filaminina am'zany hoe miaro mivahoaka sy mifananana fa iza marina le vahoaka ve ny mpitondra fanjakana am'izao fotoana zao a sa le vahoaka name an'le fahefana vahoaka tamin'ny alalan'ny fifidianana ko izy hoe mahamperitreritra ihany zany ary tonga de nyteny amo asan'ny fahefanam-panatanteraka zany fa mahasolombava-boaka anao a de hoetiko zany etaetanareo zany a hoetiko eo amin'ny Miara Manonja aloha voalohany indrindra ary faharoa rehefa miona amin'ny gouvernement ty zakay a de apetrako amindreo ministra tompona ndraikitra zany a fa tsy amelantsika vitavita am'izao fotsiny hitanao am'zany fa ny olona zany tena efa manaraka akaiky ary efa tena sahirana mihitsy am'izao fotoana zao a kanefa tsy misy fijerena tena hoe ahoana le resaka priorité zany am'ty zavatra ty a resaka lara-pahamena amin'ny fiainan'le vahoaka fa ohatrany mandehandeha ho azy fotsiny ka ampitainy zay zavatra hoe tsetsatsetsatra momba ny zavatra hoe ampitainy satria tena mampalelo ny vahoaka le izy de faharoa tsetsatsetsatra faniry zay vao nahita an'izay sendra nandeha tany amin'iny lala-pirenena voalohany iny a de nahita septel na omby vavy valopolo avy eo am'tsenina ambatinapoka roana miakatra mankaty Tananarivo Rivomamo zay ambatinapoka zay indrindra nelanelany mety tsy atosika sy Arivomamo ary tsena tamin'ny tsenany lany tao le izy a de tsenan'omby roany tsenan'omby fotsiny de gagabe a jereko le izy omby vavy ary le omby vavy a tsy hoe omby vavy ngeza be fa omby vavy ataoko hoe raha misy de misy reny a eo amin'ny hoe 100 na 100 kilô na 20 kilô zany hoe raha jerena reny zany ka vonona de eo amin'ny hoe ny fefany mety eo amin'ny 20 kilô de hoe fangamo tony omby tony a azo atao am'zao fotiny raha ohatran'le izy mba mifangaro de mety mamperitreritra hoe momby efa mety efa tsy miteraka tsony zany a fa efa tsy efa azo vonona fa tena omby vavy daholo izy rehetrarehetra miakatra mankaty Tananarivo de gaga ihany ny tena hoe fa tsy izy tsony ny omby la zay atao hoanina fa de ny omby vavy ndray tya no roana mandeha ohatran'izao a mandeha miakatra mankaty Tananarivo de mba mahatonga saina ina ary tokony heritreritra ny eo amin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana fa tokony heritreritra am'zany zavatra zany satria ny omby vavy raha mifahafantarana azy a de misy lalàna momba ny hoe azo vonona ny omby vavy azo entina ny amin'ny abattoir na tsy azo entina fa tia de mandeha am'izao fotsiny a de ohatra mba mahagagagaga ihany hoe misy any zavatra zany mandeha le omby a misy gendarme eny an-dalana tsy manakana ny gendarme hoe ahoany ty omby ty fa de mandeha azy am'izao fotsiny narahako amin'ny kilometra maromaro mihitsy mandalo gendarme zany a fa de tsisy fanakanina fa de mandeha azy am'izao fotsiny ka mila apetraky zay zavatra zay ary mamperitreritra ihany matoa omby ohatra zany tsy sakana ny gendarme nefa de omby vavy daholo ka mba sarika ny sainy ministry ny fiompiana ihany ny tena am'zay zavatra zay a fa sao manimba ny atao hoe septel ny omby gasy tya ary efa raha malala moa fa Tananarivo ny tena pinan'omby omby betsaka indrindra ka sao de efa tsisy tsony ny hoanina ny ambadika any na zavatra fa dia ny omby vavy indray no ampiakarina satria reny no atao hoe hita zany ary le izy any hoe tsy omby vavy hoe matavy akory fa omby mahio izy ny fitenenana ary raha ny qualité aniena na araky ny fitenenay azy de hoe qualité na mogali zany hoe tsy misy tavy mihitsy zany fa ohatran'ireny raha mahavonona zany omby zany ohatran'ireny atao hoe sanatria zany ohatran'ireny hoe omby maty an-drano sy rehetrarehetra zeny ka ihany tsetsatsetsatra momba ny zavatra hoe hita masony tena moa zany a ifaniry ka tsy maintsy teneny ihany mbo fatikiny olo hoe zany ny zava-misy fa de iverina amin'ny zava-misy am'izay tsika amin'ny firenena de niteneninao tao moa le resaka hoe covid de io efa ntenentsika io tamin'ny herinandro ary efa tamin'ny herinandro amitsy efa niteny hoe ao Morondava de mirongatra ny covid de am'izao fotoana zao lazaina hoe 20 de raha 20 ve ny zavatra am'trango Morondava de idina ny fianarana anankiroa zany hoe fianarana lehibe anankiroa Saint Paul sy ny lycée technique ny dikan'izany zany a efa mihoatra ny 20 fa menatra amin'ny fitantanana ny raha-pirenena ny fanjakana de mody atao 20 aloha dia fa ny tena zava-misy marinao zany a tsy de zany loatra fa de atao 20 aloha mba anidina ny vavan'ny olona tsy hikotabany olona mampalelo amin'izy zany de zao hoe ny fipy avy aty Tananarivo a alefa mandeha makany a
mba hanara-masony ny fanatanterahana andreo atao hoe geste barrière rehetrarehetra zany any Morondava fa ngamo de tsy maintsy ilana ny olona avy aty ampanao an'izany zavatra any fa inona fotsiny nataon'ireo mpitondra fanjakana rehetrarehetra ao solon-tena-mpanjakana rehetrarehetra ao Morondava reo manomboka amin'ny gouverneur manomboka amin'ny mpiasan'ny fahasalamana ny mpitandro filaminana sy rehetrarehetra anao inonao fotsiny fa tsy maintsy hoe ilana renfort aty ka ny dikan'izany matoa mila renfort dia efa tena mirongatra izy ao matoa mirongatra izy ao de misy ny tsy fahaizana fanaovana tsirambona avy amindreo mpitondra reo satria ohatrany hoe mieritreritra fotsiny hoe tamin'ny mafana ty Morondava dia tsy rongatra ny otrikaretina ny covid-19 aza mieritreritra an'izany nareo aza mieritreritra an'izany nareo ary tadio tsara fa vo sokatra fotsiny ane ny atao hoe ny fitaterana avy any amin'ny losy la réunion sy avy any Maurice izay lefa lazainy faniry tao moa hoe 900 ny novocao la réunion ary fito amin'ny 70 avy Maurice de efa io ny zavatra io mitranga tateo amitsika de eritrereto zany zao hoe efapolo sy eninjato no tonga teo ivato tamin'ny farany teo ary izy amin'ny teny aminareo fa navita vaccine azy reo olo reo nanao test PCR izy amin'ny tenareo fa tsy amindro reo olo reo ka diako tenenina am'izany de zavatra tsotra tokony handray fahefana ny fepetra farany ze etitra ny mpitondra fanjakana ary mitaka an'izany tsika satria ny zavatra nataon'ireo mpitondra fahefana tamin'ny 12 mars 2020 ihany zay teny Filomark Arvalmana hoe idio sisy tany natonga an'izao raharaha zao raha manarahana maty zany tsy nisy ane zavatra eo fa fa mban'ny fanlamina tamina fa zao izy zao de io ndray sokafana ny sisy tany tonga avy any la réunion tonga avy any Maurice tonga ndray izy ao Morondava ny any andafy am'izao fotoana zao ny any ampitandranomasina de nanga i Macron filohan'ny firenena frantsay de niteny mihitsy hoe manahy aho fa amty ririnina hatramin'ny volana février 2022 dia atratra 1,300,000 telo tsy ray tapitrisa nety Europa no voan'ity zavatra ity na de vita vaccine aza de eritrereto hoe zany ny eritreritry ny olona ny eritreritry ny firenena matanjaka na de fa hoe 60% 75% ny olona ao amin'ny rehefa vita vaccine de mbola manazo zavatra zany netsika eto nefa very mivita vaccine na le tsy misy fitenenana mihitsy mifaniry hoe zao ane vita vaccine tam'le deuxième vague le Janssen zao ane vita vaccine tam'le AstraZeneca zao mbola misy olona 50,000 angamba izay tam'le nanao AstraZeneca sy Covishield tokony nanao deuxième injection tsy nanao akory ka aiza mpitondra fanjakana am'izany fanentanana ny olona andeha miala ny asonerana andeha akatia amin'ny ambesa anao ty fandarany ty tena nijereko ainy amin'ny lalana andehanako eny fa ataoko hoe 98% ny olona tsy misy manao kasibosy na ray aza de io za hoe zao zany ny zavatra mitranga rehefa zendran'ny fanjakana tsy mahay mitatana le fitatana raha manomboka hatrany amin'ny fokotany eny amin'ny fokotany tsy misy zany atao hoe fanentanana ny olona zany fa de samy mandeha samy mitady eny ny olona tsisy manao kasibosy raha manao kasibosy aza de tsy kasibosy natao fa ampidinina de atao ty amin'ny soka dinina fotsiny tsisy dikany ane zany tena zao de gaga io za hoe raha izao ny tonga indray mandeha ty zavatra ty ary tady io tsara fa eny amin'ny fahasankarana ane no hitotonan'izany taxibosy avy amin'ny Morondava zany raha ho aty Antananarivo ary raha andeha ho any amin'iny faritra Menatsimo iny avy any Morondava de mandalo any Antsirabe de mba eritrereto hoe raha izany toeran'izany no ho tratra de anahoany ty fietrena ty covid ty indray nefa mifanjakana malagasy am'izao de fa zara raha miaina ny vahoaka malagasy am'izao fotoana zao de zara raha miaina no ny toekaraina tsy mandeha am'izay izy tsony tsy misy fanantenana tsony no nateraky ty covid ty ka eto a zany de misarika ny saitsika vahoaka mihitsy na hoe mary miteny satria amin'ny fahasalamana zava-dehibe za tsy te hanandratsy raha mitondra fanjakana tsy hanao ny asany anazy zany anazy sy ny conscience zany fa za koa de miteny aminareo vahoaka mba atao aro atsaka sy andavany re le barrière ary ataovy le vaccine fa io ihany no afaka hiaro anao am'ty arety mandozy ty raha tianao mbola ahitan'ireo faramandimby rehetrarehetra reo raha tianao mbola ho velona somatsara raha tianao no hoe aya mbola hitany hoe ahoany ty
fitondrana ny tany sy mifanjakana aty zay ho apedrakitsika ny filomarika Ravalomanina am 2023 de ataovy le vaksiny ary ho atsakany sandava gesta barrière fa any any nyfanevitra fa raha CVO zany a de hoy za hoe raha CVO zany a no atao a de fa mbola tenenina foana zany fa na CVO zany na izy ara tsy manao le tsona tsy misy fanentanana tsony ny zavatra ka dia miteny a fa fitiavana no itenenana eto ary fahasalamana no voalohan-karena ka dia ho atsika avoaka malagasy a ataovy re tompoko ny vaksiny a ary atao ary ao atsakany sy-andavany a ny fanatanterana ny fepetra geste barrière mba hifiarovana amin'ny vaksiny rehefa voarinao ny tenanao a de voarinao ny fianakavianao a voarinao ny manodidina anao zay angamba faneri no azo tenena momba ny vaksiny iny fa rehefa mbola raha mbola misy zany ka misy tranga miseho de tsy maintsy ho tenenitsika eto a mba ho an'ny vahoaka zany fa misy ny olona de hoe rehefa ty matotsy tenenina tony tsisy mifanentanana de tsisy io zany kanefa tadio tsara fa io Covid-19 io a de ohatran'ny nitroglycérine io ohatran'ny bombe io a fa fanaovana bombe io a taloha rehefa mitondra nitroglycérine zany a raha vao mihetsika tonga de zava-doza tonga de mipoka de ohatran'izay io efa europolo a efa lalana io fa mandeha izy io ka engany mba tsy anohatran'ny hoe nitroglycérine izy io a mipoky indray mandeha tonga de vita zao tontolo zao idina indray ny sestany a de fampinanetsika menakavy io aloha tena mila tandremantsika koa satria misy tetika hafahafa ihany ko ty resaka confinement ty zany a de mila tandremantsika ihany ko tsy atongavana an'izay satria sady ty fireneny ty sady mpitondra am'zao fitondrany zao any hoe fitondrana tsy mbampandray ndraiky na fa mpanilitra arina foana de tonga ny confinement sanatr'izany de tsy zay io fa covid nefa izy mihitsy tsy mahay ninona tsy mahay mitondra ny tany sy mifanjakana no zavatra ataony tsy manay fepetra rehetra de zay zavatra mitrangy iny mbola hijana kely amin'ny tontolo ara-tsosialy alohan'ny idirantsika resaka politika deputeram-boasalama Emilien nanomboka tamin'ny farany herinandro teo ihany ko teny amin'ny latabatra mpivariko ena rehetra zany a de niakatra ny vidikeny raha ny teto Tananarivo de teo amin'ny 13 000 ariary teo ny kilo misy 12 000 ariary nisy 13 000 ariary 15 000 ariary izy am'izao fotoan'izao ary misy aza ny faritra sasany de efa 20 000 ariary ny kiloany enomby zany akoatran'izay a raha ny matériaux de construction a ho tamin'ny faran'ny herinandro ny ezaka ananontany tena teo amin'ny 35 500 ariary am'izao fotoan'izao izy a de efa tafiakatra any amin'ny 37 000 sac de ciment io sac de ciment 50 kilo io 37 000 38 000 ariary ny sac de ciment na 50 kilo orimbato zany ny mitovitovy an'izay ny ciment lucu ny ciment ombla de mitovitovy am'izay ny hoe mora angambany de hoe makisime misy an'izay ciment zay a eny amin'ny tsena rehetrarehetra eny a ny vy moa zany de efa tserany aina ny vidiny indrindrindra le vy lehibe pitady am'izao fotoan'izao ho an'ny fanorena trany de hoe misy an'le marika Turquie fa le vy somary mora de le indiana zany eny amin'ireny tsena rehetrarehetra reny zany ny zava-misy ary tena tserany aina mihitsy ny vidiny zavatra rehetrarehetra eto Madagasikara io moa zany de vao nitotona indray le saran'ilay fitaterana amin'ny zotra nasionaly mampanabe ny any ny ekarany zany vokatra zay mifandraika amin'ny sara-pitaterana zotra nasionaly izany inona ny azo ambarana inona mety no fahitany deputeram-boasalama Emilien am'izay trangam-baovao ara-tsosialy eo amin'ny vidiny etan'izay resaka matériaux de construction aloha no asiana fitenenana fanira de hoy za hoe tsitsika rety ihany no ianjadiny zany zavatra zany fa fiakaran'ny vidim-piainana tao aoriana ny Covid-19 le izy kanefa misy fanarotana eto amin'ny tsika eto Madagasikara zany inona ny ampitenenako an'izany ampitenenako an'izany de zao io fananarotana ny vidin'ny fitaovana io ane dia voalohany indrindra avy am'le tsy fahaizan'le fanjakana mitantana an'ilay atao hoe fitaterana sy ny fitaterana zany ohatra mampiakatra ny vidina matériaux de construction io a raha neta hoe avy any Tomasina mandeha makaty
de varatsy ny lalana io tokony averiny ny filoha am'izao fotoana zao ny teny nataony hoe tonga avy any an-dafy izy de nazo an'le vola nazo vola na FMI de hoe ny 200 millions de dollars amin'io de atokatsika naovana ny lalana ao anatin'izany ny RN2 ary zao de zao ihany de fa hidina hijery mifanamboarana an'io ianao tany amin'ny RN2 farany teo ahoana izy ihany ady firy nandranaovanao azy ihany mbola adiny folo sy raiky ambe tanao am'izany ary de le camion mitondra an'le izy potika ary ny piesina camion tsy moramora de zay ny tenenako hoe tsy fahentsika amin'ny fian'le fitaterana mihitsy mahatonga ny zavatra io a satria raha ohatra ka mba tena naka mesure am'izay amin'ny fitaterantsika mba natao malaky io lalana io a tsy niakatra ohatran'izao reo matériaux e marina fa tsy neto Madagasikara reny miakatra hoe avy any velany sy ndretrehitra io atao hoe lana pa foana ao a ny hoe zay tsy tokony andraikitra amin'io fa ny transport ny par voie maritime miakatra be ina sy ndretrehitra ary nampime azy de le secrétaire mpanjakana momba ny fanaovan'ny tanàna vaovao zany zay ny teny hoe tsy voafehtsika mihitsy ny fitaterana avy any an-dranomasina fa zay mampiakatra le izy za hoe orangaty le sima olo simy manga avy any avy any an-dranomasina atsy atsira be ne io ibity io de ahoana no ampiakarina le sima olo simy ho tafakatra am'izao fotoana zao tafakatra ho 37 000 38 000 ariary tafakatra ara 40 000 ariary de io za hoe mba aza mba miteniteny foana aza mba ararotina le hoe fiakarale fitaterana transport maritime fa ianareo mihitsiny no tsy hainareo mifehy an'le vidin'le matériaux tiako tenena am'izany de zao azo atao ane raha tena manao ny asany ao ministera mivarotra sy ndretrehitra azo atao hoe aiza daholo ny stokny ny entana rehetrarehetra talohan'ny fiakaran'ny vidin'entana raha tena manao ny asany izy aiza ny entana am'izao fotoana zao de hita hoe reto zao ny tokony varotana any reto tokony zao nyvarotana am'reto fa tsy zany ny zava-misy eto fa ararotina hoe tena sahirana be am'izao fotoana zao ny firenena eran'izao tontolo zao satria miakatra ny transport maritime de tsy maintsy miakatra zany ny vidin'entana de ararotina am'izay izy kanefa efa nisy entana efa talohany mba hafa ny vidiny ary ny entana am'izao fotoana zao hafa ny vidiny any zany ny tokony hojerena amin'io zavatra io a ary tsy ho simano ihany fa na resaka vy ihany ko azy misy mpanao vy any etsy Ambomanamboly misy mpanao vy any ary Pangabe maninona raha tam'izany fotoana zany de efa nijerena zay mpitondra fanjakana hoe ty raha ty construction tsy maintsy atao a misy vy ohatran'izao a dia amin'ny vy rehetrarehetra zay vokariny eto tsisy mahazo mivoaka tadio fa misy eto amitsika any misy manao vy ny sinoa manao vy ny ary Pangabe exportena ane le zavatra fa maninona tsy azany eto a ho an'ny consommation locale am'izay mba tsy vity lafo de tenenina foana hoe miakatra fa tsy voafetsika ny transport sy ndretrehitra le fitantananao am'le fitondra fanjakana mihitsiny zany ny tena tsy alehany mialatsiny fanira tsy alehany tsy mahay miprévoir ny zavatra zay a fa efa midona am-bateau de mitady elana foana mitady elana mialabala ty moa te fitondrana tsy tompona ndraiky te hoe tsy avy aminay fa mitady zavatra anliana foana fitondrana irresponsable tsy hoe zay manaiky zay fa izahay a dia tompona ndraikitra amin'ny zavatra ty fa tya tsy responsable ty ka zay mety zay tsy hoe zay mety fa zay mahatonga ty resaka matériaux de construction tonga ty tokony tsy hiakatra akory fa misy kely an'izay a de farany nampiakarina le izy de zay mahatonga le izy ary le lalana indrindrindrindra zay atao hoe nelle ministre moa de lasa effet d'annonce fotsiny amboarina zao fa tsy hitakory ny tena fandeha ary zavatra efa travaux publics ary zavatra efa natao ministre teo aloha ary tamin'ny projet fa tamin'ny androny régime teo aloha tamin'ny androny erajonary mampianatony atao am'izao fotoana zao hoe kanefa raha atao am'izao fotoana zao ary mbola tsy hitako hoe makaiza koa le vola fandehan'le izy fa lala tokony efa atao a tsy mandeha am'izay laoniny akory tsy vita arak'izay izy akory de eo de mijanona eo ka hoy za hoe le mpitatana am'izao mihitsy a no faly natao hoe amin'ny fitenin'ankizy ankehitriny hoe faly mijijy le beau fotsiny faly mioeraoera fotsiny faly miblinkblink fa tena hoe anatanteraka te hijery zavatra tena masoa an'le vahoaka tena tsy ao a de ary tena tsy ao ary satria inona mahatonga an'izany tsy hainy mijery hoe inona ny lara-pahamena tsy hainy ny fitantanana ny fanjakana zany de hiverina am'le resaka omby marina mihitsiny zany a
alohan'ny andehanako nakaty somary niodina kely tao amin'ny tanàna teo sonerana tao ataoko hoe misy tsenany sonerana 3i eo de tsenany sonerana 3l de sonana tsenanakazo to de misy epivarikena fito fa tsy misy enombo na ray aza de enakisoa efa ambony omaly de manontany fa inona de io izy fahafantaranay an'io fa problème aloha izy dia misy manao 2 poids 2 mesures izy ny mpitondra vantsakana am'izao fotoana zao satria raha amin'ny fiche individuel de bovité zany na le FIB tenenin-drareo de olo anankitelo ny tokony anao siny eo dia ny délégué administratif eny amin'ny arrondissement eny amin'ny commune zany de ny gendarme de ny vétérinaire am'izao fotoana zao nefa misy zavatra mitrango izy dia ny délégué administratif eny amin'ny arrondissement eny amin'ny commune no voapetaka de migrève reo am'izao fotoana zao de tsy misy omby mandeha niara ny fahafantarako azy io dia fomba efa misy réseau any ambady any ary zay réseau zay voafehan'ny ty mpitondro ty mihitsy amin'ny resaka momba ny alatrombo sy ny rehetrarehetra momba nyty resaka fanaovana tabokandro ty dia fananina mihitsiny ajanona aloha de rehefa avy eo aseho de ampiakarina amin'ny vidiny zany hoe tsy mijanona le teneninao tsony hoe ho 75 000 anao 80 000 fa tonga de efa andeha any amin'ny 100 000 de tonga de efa mijanonao de mandeha am'izay le olona hoe io no izy ka hividinareo de tsara tsy vidinareo de fa izy io zany hoe zarina amin'iny le vidikena miakatra iny zany ny vahoaka de ampiakarinao le zany hoe rehefa tena réseau efa tena matsiravina mihitsiny zany efa tena resaka mafia mihitsiny zany am'le resaka omby ka eo ny tokony mba hieritreritra ny mpitondra fanjakany amin'ny zavatra io hoe tena mba hidémanteler zany réseau zany satria raha izao hiakatra ny transportn'olombelona hiakatra ny vidikena hiakatra ny lasantsy hiakatra de maka izy ty de araky ny teninao tao hoe mbola ny zone nationale azy miakatra zany fa raha hiakatra koa ny eto amin'ny zone urbaine suburbaine de ho aizy ty fiainany ty de maka izy amin'ny vahoaka dikan'izany hoe tsy maintsy ny anaty vilany no mieny de mienana eny amin'ny vilia ary ny qualité zavatra eny amin'ny vilia tsy arakaraky ny eritreretinao tsony fa mety raha hoe zao no mitoy de araky ny tenin'ny miaramila hoe rano anana sira sisa hoaniny zay fa tsy mba misy hoe zavatra mba tsaratsara kely mba hitondra vitamine ho an'ny fiaina sy ndrehetrehetra ka tokony mety de miatso an'le mpitondra fanjakana mihitsy hoe mba ajerevy zavatra io ary io any ohatran'ny resaka omby io ohatra karazana hoe retention de stock io zavatra io afenina ny ambadika any fa ny zavatra misy fa tia nampiakarina io zavatra io de le fanjakana koa tsy mijery an'le voaka fa hoe gadrana fotsiny ndrea de zay mahatonga an'io de izy hoe hitako zany zavatra zany fa tsy normal mihitsy zao ary izy hoe matonontranga ny zavatra rehetrarehetra ohatran'izao de zao hoe leo am'le fitondram-panjakana am'izao fotoana mihitsy ny tena tsy ils ne sont pas à la hauteur izy ny fitenenany izay fotsiny ils ne sont pas à la hauteur tsy hainy zany atao hoe mitondra ny vahoaka zany tsy hainy zany hoe fitsinjovana ny fiainan'ny vahoaka zany fa dia faly fotsiny hoe maka an'lay fahefana fa tena hoe mitondra vahoaka ny amin'ny tena lalam-pandrosoana sy amin'ny lalana tokony izy mbola tsy eotsika ny resaka omby zay ihany manko ny victime tamin'izy ity zany de ireo docteur vétérinaire zay manao siny ny FIB zany na ny fiche individuel de bovité monsieur le député fa ny olana amin'ity raharaha ty koa moa zany dia tsy ny docteur vétérinaire ihany raha resaka momba ny omby fa ao ny zandary ao reo délégué d'arrondissement na délégué administratif sy ny sisa zay manao ny asa ny misehatra rehetrarehetra any ka matetika izy ity zany ohatran'le hoe lay satria ireo no samy manana ny anjara andraiky ny daholo zany reo rehefa miresaka omby anankiray tsika alohan'ny atongavany eny amin'ny tsena dia maro ny lalana iny zany ka zay ngamba ny tsara mba hitondrana fanazavana ihany zay députeur Amboasalama Emilien satria misy ihany koa zay tena hoe manao ny asany mafy be kanefa dia matetika koa tratra farany ao anatin'ny tony raha tony ka ny zay indrindra matsy ane ny le FIB de ohatran'ny carte d'identité amin'ny omby de vo miala any amin'ny toerana misy azy zany io omby io ohatra zao miala any morafiny be zany ny omby de any le omby anankiray de efa manana FIB io FIB io zany de tokony eny andalany de foana no aseho amin'ny mpandrokomby mandrapatonga aty amin'ny ohatra tonga amitsenany ampantokana no amitsenany ambatona poka ny zavatra mitranga nefa am'izao fotoana zao ny andalany iny zany le intermédiaire avy any zay le réseau dia efa tsy le FIB original avy any intsony tonga
fa efa misy fiby na tenatenany eny zay efa misy fiby na tenatenany eny ary le fiby na tenatenana de atao hoe efa misy olona mihitsiny zany no anatin'le réseau efa manana paquet mihitsiny de tonga le izy de ovana arakaraky le izy zany satria inona mahatonga le izy le omby avy any zany omby tena efa atao hoe omby alatra zany dia na omby tany amin'ny forera tany dia avoaka ny tompona andraikitra na omby avy fantatry ny mpitandro filaminana ny an-dalana eny dia mahazo an'le satria tsisy jery eny tsinona mahazo ny atao hoe meo an'izao isaky ny omby zay de mandeha io de mandeha fotsiny de sady tsy manao sininy zandany masinera fa lefany am'izao fotsiny zay no problème am'le izy zany ka nitratra farany am'le carte d'identité dia ilay délégué d'arrondissement no amin'ny am'le izy fa ny vétérinaire zany mijery resaka fahasalaman'omby fotsiny fa ny délégué d'arrondissement tena mijery hoe ty fitatry ty na ty vola vity ty na ty ohatran'izao ty mijery le lokon'omby izy zany hoe tena mahafantatra le izy de izy nitratra farany eo am'le izy ka ny gendarme sy ny vétérinaire zany tsy mety manao ny zavatra de fa elande ny délégué d'arrondissement nitratra farany eo ary zay ny problème am'le izy satria tokony misy lalàna velona mihitsy zany hoe raha vao tsy reto sy ny anankitelo reto no mipetraka de tokony tsy andeha le omby nefa le omby mandeha any na de somian'olona anankiray zany hoe de mandeha le omby zany hoe efa réseau hafa mihitsiny zany ary tady tsara fa zay no natonga ny resaka hoe alatr'omby ho crime fa ny alatr'omby any hoe raha alatra kisoa tsy crime zany alatra akoho tsy crime zany fa maninona ny omby no atao crime satria no zay zavatra réseau tena efa enjana be zay ary satria mandeha hatramin'ny famonon'olona mihitsy tsy misy hoe andeha angalatra ondry na angalatra kisoa ka mon'olona anao kidnapping sy ndrendra fa ny omby ka mampatanjaka azy zay dia zay mahatonga le hoe tsy fisile ena am'izao fotoana zao satria efa hita le olona sasany tokony anao sini fa raharaha ny afera de tsy manao tsony izy de ny délégué nitratra farany nefa le délégué raha vao le délégué fotsiny manao siny eo de tsy mitombona le fiby zay ny fandehan'le tantara tena ivelona politika am'izay tsika monsieur le député tany Antsirabe tany nanomboka tamin'ny fananenandro mbola mitohy hatramin'ny androany zany mety mamarana azy dia misy toerana malalaka ao Antsirabe io hanatanterahana nanatanterahana ny fivoriana zay nitarehan'ny fitondram-panjakana efa hatramin'ny herinandro ny ministry ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana nanatanteraka izay tamin'ireo préfet sy chef district zany nitohy tamin'ny gouverneur zany dia nitohy koa tamin'ireo ben'ny tanàna omaly tonga tany ny premier ministre de niaraka ministry ny asa vavety teo ihany koa zany ny ministry ny serasera de miaraka ao daholo zany lay service territorial déconcentré sur lay collectivité territoriale décentralisée zay novoriana zany amin'ny apahany moa an'ireo ben'ny tanàna any amin'ny efajato tanoany zany ao Antsirabe no nanatanterahana zay mbola mitohy andrany zany de nyresana de hoe mampitovy fomba fijery fifanakaloza-kevitra mametraka ny resaka plan émergence Madagasikara sy ny sisa ohatrohatran'izany nefa mivoaka ihany vaovao samihafa ny amin'ny hoe efa fanomanana satria matoa ny préfet sy ny chef de région zany de eo aloha zany tokony andraiky mpanjakana voalohany azy inenivony faritra sy ny district zay solo tena mpanjakana mivatana izy ireo fa eo ihany koa no manao ny fandaminana amin'ny akapobeany zava-misy any amin'ny toerana zay misy azy eo ihany koa reo gouverneur zay nieritreretana fa hanatanteraka zany reo fandaharanasa ny fanjakana ary manao ohatran'ny filopirenena kely mihitsy any amin'ny faritra rehetrarehetra any satria eo any ny fahefany ity fahefany gouverneur ity moa zany de mbola tsy voafaritra mazava hoe ny gouverneur ave de lay CTD sa le STD le STD de le hoe service territorial déconcentré zay izy no mampamory an'ireo service rehetrarehetra zay manana patron ety anivon'ny département ministérial reo solotena zay STD anivon'ny faritra reo dia tsy maintsy mampafantatra manao tatitra antsoratra amin'ny gouverneur nefa ny gouverneur tsy araky ny lalam-pandrenana andraikitry ny chef de région io CTD ny tena marina amin'io na collectivité territoriale décentralisée mifangaro voraka ny akosiny gisa ny vorona sy ny kisoa sy ny omby ao anatin'izao raharaha izao de mbola tratran'izay ihany koa hoe misy ben'ny tanàna ihany koa zay atao am'izay famorina tsy fantatra ntsony ino ty zavatra atao ty fa ny zavatra hita fotsiny de mampamofopofona zavatra afy ty
satria moa zany ny fanapaha-kevitry ny fanjakana rehetrarehetra zany am'izao zavatra zao a de mieritreritra foana hoe efa 2023 ny anazy ny amin'ny fotodrafitrasa ataony ny amin'ny fanendrena olona isaky ny alarobia ao anatin'ny conseil des ministres ny amin'ny fametrahana an'ireo olona samihafa hitazona andraikim-panjakana sy nysisa sy ny amin'ny fivoriana sy ny amin'ny fietsehana rehetraero dia zany avokoa eo zany no iaviany adevitsika an'izay monsieur député hoe sady mifangaro voraka lay endriky ny andraikitra sy lay endriky lay fihetsika lay fitondram-panjakana eo anatrehan'le hoe vahoaka eo anatrehan'lay hoe olombofidy olombotendry raha ny zava-misy any Antsirabe. Amiko tonga de hoe za hoe politisation de l'administration io fanira ary aloha zava ny resaka fa tonga de fa atao hoe fanomanana propagande alohan'ny fotoana famezana consigne andreo tompona andraikim-panjakana rehetra enatra amin'ny olombofidy zay mpanona fitondrantia ny amin'ny fifidianana 2023 fa sarotsarony fotsiny zany hoe fampandrosony PME sy ndretrarehetra sarotsarony fotsiny zany nanaovako hoe sarotsarony fotsiny de zavatra tsotra raha atao tena hoe resaka fampandrosona zany metina hoe amin'ny fivoriana ohatran'ireny dia tsisy lana amin'ny ministre ny aditance ny décentralisation andeha hoany fa même ministre ny communication communication indrindrindrindra tokony tsy hoany fa tokony hoe ministre zay tompony andraikitra amin'ny tena fampandrosona mivantana no atao any ohatra travaux publics anteneninao teo ny ministre ny arena kibony tany mika premier ministre moa efa izy ny sady ministre amin'ny premier ministre ny ministre ny fanajirana tany sy ndrehetrehtra zany hoe le tena tompony andraikitra ao anatin'ny fampandrosona amin'ny industrie sy ndrehetrehtra mihitsy zany tokony any na fitrandrahany sy ny fitaterany fa tsy ministre ny aditance ny desany fitsindraram-pahefana matoa miakatra any nga amin'ny ministre olodera de zavatra tsotra ary tady io tsara faniry fa ny toerana nisy an'io ministre ny atany io teo alohany de tale général ny raha politika tao amin'ny kabinetran'ny tao présidence tao DGAP de natao izy ministre ny aditance ny fitsindraram-pahefana mazava be ne zany fa resaka hoe raha resaka fifidianana am 2023 zany na fifidianana maire na fifidianana ho président république na ho fifidianana ho député am 2024 zao izy dia efa manao sahady ary mametraka amindreo tompona andraikitreretra reo hoe raha voatseona ataonareo de mialatsiny fa tsy izy ianareo ary na ianareo de mety ho asorona amin'ny toerana misy anareo ny antonenako zany de zao misy meratsika tafiditra tamin'io ary manao karazany ohatrany hoe agent de renseignement zany izy tonga de manao tatitra ty amitsika ty amin'ny tao zany de zavatra atao izy de tambatambazana reo mera rehetra zany tambatambazana moto de aveo amena ordinateur anaovana ny asa sy ijerena sady de zao ny resaka lisy-pifidianana zany vaovao zany vaovao ary nalefan'ny maire avy any nantenaka aty ary zany maire ny commune urbaine koa zany fa tsy maire hoe ary Ambanindravika azo ary Ananarivo tena maire amin'ny commune urbaine manana may zany manana may azy tao nandefa ny zavatra zany mena moto izy de mena ordinateur de va tonga de fa mena ny consigne sy ndretrarehetra moa de atao fotsiny nga hoe ny ataony lalana rie ataony hôpitaly atao zao tsy zany fa ao anatin'izany tonga de fa manehory any tena makany am'izany dafolo mipiasa mpanjakana rehetrarehetra ao am'le commune misy an'le maire ny amin'ny resaka hoe fanomanana ny 2023 ary tsy maintsy lany ny flou am'izao fotoana zao zany ny consigne tao any ambadika any ka hoy za hoe zany zavatra zany de tsy mety satria efa zao sady nga premier ministre zay tokony tsy hanao an'izany zavatra zany satria tady tsara fa raha amin'ny tokony ho neutre ny zany administration zany fa tsisy hoe ty zay olona tonga ao de raha vao tiany maneo de azomena raha vao azo maneo de azomena raha mpanohatra anao raha de azomena fa io administration de tokony hijery ny vahoaka rehetra amin'ny toerana misy azy ka raha zany zavatra zany no mitranga no zany zavatra zany ao Antsirabe am'izao fotoana zao de profo amiko zany fa zao dia efa politiser ny administration ary maninona moa ny chef district no ampidirina am'izany zavatra zany ny chef district ny resaka administration
resaka fitantanana ny ny raharam-panjakana ny district fa raha resaka fampandrosoana zany tsisy resaka idiran'ny chef district zany chef district raha no fampandrosoana zany a de tsy maintsy miresaka ohatra hoe raha ty amin'ny arrondissement ty aminay zao de chef district no fampandrosoana de tsy maintsy miresaka amin'ny solombavambahoaka fa tsy hoe anao am'izao fotsiny izy de andeha anao zavatra amin'ny tokony arivo chef district tsy maintsy miresaka amin'ny solombavambahoaka hoe inona ny zavatra mety atao ety fa tsy zany ny zavatra misy tao a fa resaka fanomanana 2023 inona tokony andraiky ny chef district eny amin'ny commune misy azy ny any ambanivohatra eny afokotany misy azy raha commune aty ambanivohatra iny any andraiky ny préfet am'izay zavatra zay zany no midika hoe efa matahotra ty fitondrany ty matoa efa makaroa taona be zao karakarana za zavatra zany efa matahotra ny hoe matoa izy matahotra tsy mety ny zavatra ataony am'ty resaka tsy fanajanona lalànam-panarenana zay isaky zay matsiaro ty tsy mety ny zavatra ataony am'ty fametrahana tsy afa-tsy olona amin'ny loko orange ty amin'ny iseny tsy mety ny zavatra ataony amin'ny fifidianana saritsary mifotsiny zay fametrahana ny olona amin'ny HCC izy menakavy de zany zavatra zany entiny le fatahorana satria zao efa mafy ny fiainana am'izao fotoana zao ary efa tena sepotra amin'ny vahoaka fa miandry fotsiny hoe inona zavatra hitranga ka mana am'izay de tonga de zao de efa maka mangalatra départ ozy izy mifitenenana zay mihitsy mangalatra départ amin'ny zavatra rehetra atao fa zao zavatra zao de efa propagande alohan'ny fotoana ary tena fametrahana ny atao hoe politika ao anatin'ny administration amin'ny rehetra rehetra io ny fanjakana am'izao fotoana ary tena magaga fa de nga prime ministre mihitsy ny tena mitondra ny zavatra io resaka fampandrosoana am'izao tsy de nampaninona fa tena resaka politika fitantanana ny raharam-panjakana zay mihitsy ny tena resana mba anaovana atao hoe tsy maintsy mandresa am 2023 zao de efa tovy dafolo ny zetra tokony atao ary zara zao mana mihitsiny hoe mbola tsy hita moa zay ololehibe anseny fa de mino anareo fa de olona efa mety efa olona efa mahay anty fangalarany ty ndray a mety ololehibe anseny ho tendren'ny filoham-pirenenao de izy menakaviny eo de hita am'izay hoe tena tsy arakaraky ny tenen'ny fitondrana am'izao fotoana hoe tsy misy an'izany politique zany tsony ny administration fa ity de tena politiser ny administration am'izao fotoana zao manomboka any amin'ny fampianarana ny fahasalamana eo amin'ny fitantarana raha-mpanjakana ao ministère intérieur sy ny décentralisation tsy misy afa-tsy izy menakavy eo fa raha tena tiny ny ampandesy hoe ampandehany ty fireneny tya raha sa izy de mba amin'endr'olona hoe olona tsy ao anatin'ny orange na olona tsy mpanao fitondrany ty tokony hoa de vito afa sa manebaka amin'ny teny hoe tsy mety zao tsy mety zao fa izy menakavinao de afempeninao fotsiny zay mahatonga ny zavatra io satria ny antona matahotra zavatra hitranga amin'ny fifidianana manomboka amin'ny 2023 de zao efa manao zao manao raha matahora amin'ny mpitondra fanjakana rehetra tady tsara fa ny raha vo tsy manao zany reo chef district sy mipréférao tonga de fa la fa zatra teto Antananarivo io lasaria kandreo zay foana mako zay tandremo de ohatran'izay ko ny maire de la karakarany dossier la marimora mihitsy manao zany de za io zavatra io fa tsy resaka hoe inona akory fa de le resaka ny travaux publics maninona ny izy rery no aseo de satria mo de sarotra romina ny resaka hoe lalane zao nefa any amin'ny resaka fifidianana 2023 tena fanao ny zavatra io de tambatambazana moto ngamera de mahazo an'le moto manao ny asany any ambany ravikazo rehetrarehetra any tambatambazana ordinateur nefa to inona moa ny ordinateur raha any amin'ny trano tsisy commune tsisy jiro koa de atao inona moa ka connexion zay no fahafantarako an'izy io faniry fa mampalelo izy ary zay ny tokony aperitreritra atsika ato amin'ny atokotiko Madagasikara sy ny ato amin'ny rodibe ampanohatra de efa hijery hoe tena ahoana ny fomba hitondrana ty fireneny ty tokony eritreritra de zao fa tsy andry mpanetana foana fa rehefa sanao mandray andraiky trarangah de raiso hoe laso fa tsy andry tsony fa tena tsy itsony ty fa re zao matsy no mitoy navary rekapoka azy tsy ho hita tsony ezaky ny amitana kely lafomba voatra zao ndray ako mialohan'ny amaraparanantsika azy député Rambosalamy Emilien satria ny any Tanambe any zany de nisy dikivaky any de mbola tsy vita mandraky ty ny androany ny any koa nefa naizanatra zany dia tsy misy rano fa maina tanteraka ny tany ary tsy misy fanamboarana ny todrano zany raha ny any Tanambe any de miravoravo tanana ny tatsa malahelo sanganena inona ny atao ny orana tsisy ny rano tsy tafiditra any amina faritra kely zay misy rano kely mandomando no mando ny tany
zava-misy any ny atya manomboka ambositra fianaratsoatra ny osy any a raha ny taty-bavao fantatra sy azo dia tsy misy any ko ny rano na orana io na rano hosotrony io na rano sotro madio zany a fa dia mijaly ny vahoaka ary nisy fotoana mihitsy aza moa hoe ny vidy rano taty andreny vohatra hoentina ny osy raha zay rano fisotro madio zay akoatran'izay raha ny vaovao zay resantsika eo anevon'izay hoe fiarahamonina izay ihany a de ndao resantsika hoe nidina saika hanao fitokonana zany reo mpiasan'ny sekrenina zay mbola tsy nahazo karama ary mitaky ny fanesorana ny tale jeneraly kanefa dia tsy navela mitandro filaminana omaly raha saika hanantanteraka izany a teo anoho ny braoan'ny mairie zany tany antsiranana mbola ny omaly any de niova fito niova valo zany lay fito zany hoe mbola nytony greven'ireo piasa eo anevon'ilay station de pesage manerana Madagasikara Ambato lampy etsy Ambohimalaza any Tomasina sy ny faritra rehetra de mbola tsy nahazo karama valo volana izy ireo zany farany vaovao lehibe omaly dia notafy any andehana dalo maro zany tany an-tanety be anaty volo aiza misy an'izany any Anjorobe misy an'izany ary dia ny encercle ny dalo mihitsy zany ny vahoaka atao amin'izany tanàna zany ary de misy toerana mihitsy ara zay olon-dehibe no napetrano mpampandry tantany dia nataony zareo takalinaina lay ramatoa olon-dehibe zay kristianina manana andraikitra lehibe any amin'izany tanàna tanety be anaty volo zany ary dia natao zay fanafiana nataony dalo zay tany amin'ity tanàna ity ary mbola misavoritaka ny any amin'izao fotoana iresantsika izao zava-baovao zany ary zava-misy zany resantsika zany hoe tena sarotra manahirana zava-misy eto Madagasikara ary ny amarana koa azy angamba deputé Rambosalama Emilien de zao tsy misy fitaovana tompoka ny ministère am'ireo fourniture samihafa zay ampiasaina fa mpiasa no mivimbina taratasy fotsy ny mpiasa mivimbina stylo sy ny sisa zay iasana eny anevo ministère samihafa zay ny zava-misy monsieur le député esahako fandroa ndray le 7 ora manko de napiko kely izy eo fa tena mahasositra mampalahelo le zava-misy alohan'ny idirantsika redynamisation amaranantsika amin'ny adefitra raha le trangan-javatra rehetra nytenenao teo ifanira ny amezako azy de zavatra tsotra fotsiny hoe tsy voafehan'ity fanjakany ty tsony ny fitondrana ny fiainam-bahoaka tsy hain'ty fanjakany ty misitsy ny fitatanana ny raharam-panjakana matoa misy dahalo mavita manafika tao amin'ny antanety be anaty volo zay Anjorobe zay dia mazava ao zany zany fa ilay solon-tena-panjakana zay napetraky ny fanjakana ao am'le toerana mihitsy ny any tsy manao ny asany raha hoe dalo ray mantolo zany no nafika eo am'izany toerana zany tsy maintsy efa misy fanomanana tany aloha tany fa tsy hoe androany mitsiry de tonga de raha revintsika tonga de lasa zao fa efa nisy fanomanana tany aloha tany zay tokony efa hitan'ny tompona andraiky mpanjakana ao am'le toerana na hitan'ny indrindrindra hitan'ny mpitandro filaminana zay tokony anao zany fisafona zany raha ohatra tena mpitandro filaminana mihitsy izy fa tsy mpitandro filaminana mijanona anaty gazerina fotsiny fa ampitry mpitandro filaminana zany de tokony anao fisafona any am'ireny atao hoe toerana faran'izay lavitra sy toerana mangingina indrindrindrindra mba tena hipetraka marina le hoe fiarovana voaka sy mifananany fa matomitranga zany zavatra zany dia tsy faiza mitantana tsy faizana mitondra le fanjakana ary dia metary midalo ao fotsiny zany le mpitandro filaminana ary mampalahelo de zao le vahoaka tanapolo no mifafinkoanao izy ny fitenenana fa lay atao hoe lay mpitondra zay tsy mahay ny asany na mpitandro filaminana zay tokony anao an'zany dia lasa hoe docteur après la mort efa maty le olona zay hoe ndao andeha any kanefa tady ho tsara fa raha nafika an'zany akan'zany ramatoa be zay atao hoe azo samby bela zany dia miala tsiny fa tsy maintsy misy raha miterma miaramila de tsy maintsy misy kasy am'zany tsy maintsy misy olona maty am'zany de iza no faty eo mpitandro filaminana sa le ramatoa be sa ny dalo zany zany hoe zany de dika hoe tsy faizana mitondra ny tany sy ny fanjakana de ohatran'izay koa le resaka le secrenina io ane
ny mpiasan'ny secrena ne raha ny zavatra antranga tamin'io dia efa nanaiky zay fandarana nataony tale général ny secrena sy taty amin'ny fitondrana fobe zany hoe ny volana manaraka ny nanaovana ny grevy talohan'ny tamin'ny fotoana ny akana de Tanarivo zany a de alohan'ny tale général ny secrena zany hoe volan'ny secrena fa antalohan'zay a zay ale hoe arriéré de aloha 50% isam-bolana aloha amin'ny fanjakana tsy arakarak' zany ny zavatra nitranga fa sady tsy nandoa ny fanjakana tsy nandoa ny tale généraly rary ny olona raha migrevy satria atao inona reo olona reo ane mandofa-trano e reo olona reo ane mampianajanaka e reo olona reo ane misakafo e reo olona reo ane marary e reo olona reo ane mandoa jiramay aloha amin'inona azy volondohany nanaovany anazy sa inona de rary ny olona raha migrevy kanefa zao sendrany tsy napoziny alola satria tadio tsara fa aloha zavany resaka izano tale général ny secrena manana fifandraisana amin'ny tale général ny secrena iza fa fantatry mipiasa zany fantatry mivahoaka zany ary mipetraka ihany ko hoe tadio tsara koa fa misy fandraisana ny eo amin'ny Antsiranana ihany efa zay le izy a tadio koa fa ny i amin'ny présidente ny université ny Antsiranana izy menaka daholo zany zany zavatra zany a famille de rariny raha ohatra ka grevy ohatra zany mitaky an'le tokony ho sakafo le olona de tonga de fa ny force de l'ordre ka tokony eritreritra tokony eritreritra enao ane tsy janona mandrakizay eo amin'ny PM io e tsy janona mandrakizay eo tale général eo tadio tsara fa tena rehefa ny olona hoe ananan'ny olona lahelo zay ianao teny ivavahan'ny olona tena eo anao taraiky anao a ho taraiky anao ka tokony eritreritra le mpitondra fanjakana am'izany zavatra mitranga zany izy ane tsy raha misy hoe aka ny anjara volanao ary de hoe meo anay ty fa zoan'io meo azy ny azy meo azy ary nareo ny proposé an'io zavatra io a de meo azy ny azy zay ngamany amin'ny resaka secret iny resaka le peza aloha de mazava be autonome mampidi-boly eo amina milliard de maninona tsy pehena le izy sa hoe atao le mpanao lalina koa hoe mbola misy facture fictive de fanady adina tsy misy an'zany eo fa mandalo eo de fa mandeha mizany ary de zao vola aloha de vita ka maninona tsy aloha le zavatra fa zany rehetrarehetra zany amty izy hoe le fitantanana an'le raharam-panjakana mihitsy ny tsy hainy ty fitondrany ty e tsy ty exécutif ty zany a dia ataoko hoe manana cerveau a fa tena cerveau coquille vide ao izy fitenena fa tena tsisy ninona e lo fotsiny eo sanatry izy zany a fa de neo anatiny ao a zéro ka zany zavatra zany no mitranga am'izao fotoana zao ary zany mahatonga ny fiainana ny vahoaka malagasy a tena tsy mandeha am'izay laoniny ntsony ary rehetrarehetra de mena daholo ny zavatra rehetrarehetra am'izao fotoana zao ary io za hoe so tena tsy manam-bola raha ngaty fanjakany ty nefa ny teny ministra fa misy vola ao anatin'ny kitabolam-panjakana fa tsy marina zany resahany zany tsy manam-bola ty fanjakany ty fa raha manam-bola ty fanjakany ty a tsy ho menimenina ohatran'izao ny olona tsy grevy ny olona ny université tsy grevy ny olona sy ndrehetrarehetra sady raha ny université sy ndrehetrarehetra zany ane ny mipaty zany ane ny zavatra efa tavitro anatin'ny loi de finance zany ko maninona tsy pehena nefa tavitro anatin'ny elefery zany ko maninona tsy pehena fa andrasana hoe igrevy foana vely olona de zay vomena fa io atadiaviny ohatran'ty le bénévole le mpiasan'ny le tamin'ny covid andrasany grevy satria mbola tsy ampy le vololo de miandra an'iny de zay vo alefa miandro eo de zay vo alefa zany ve de lasa araky mitenenina hoe ty fitondrany tya tsy arakaraky fitenenina hoe gouverner c'est prévoir e commandant ohatra zao hoe de fa ty fitondrany hélicoptère ty faniry a mandeo de mahita miala balakely zay pilotage avy fitondrana ty fanjakany ty raha zao zava-misy zao a fa tsy mba manana hoe ohatra fitondrana reny avy ao reny hoe miaingitsika ty ny cap de any iritsika manao pilotage automatique eto ray mandraindray ny mpitondra eto zao manomana atterrissage indrindra fa tya fitondrany hélicoptère ty ary tsy mandeha tsy mahazo mandeha amin'ny andro alina fa atoandro ihany maninona zay fitondrana hélicoptère ko tsy manana an'izay hoe cap hitondrana an'le hélicoptère zay no fahitako azy zava-dehibe zay iteny kely a vetivety fotsiny alohan'ny amarana anazy fa satria ny tenento kanefa ny namana koa mbola misy iteny eo a fa eto a zany dia miteny aminareo amin'ny ministry ny travaux publics fa tena siny eo ministry ny fanajariana an-tany tsara namboarinareo nasina an'le rindrom-baty be a mialokadiny vahoaka mandra-patonga ery Anosy be
amin'ny kanalin'andretany fa non tsy faiza amin'ny président fokotaninareo zay président fokotany napetraka de tsy mba nytenenina koa reo misy fanariana rano tokony andeny voaka ny kanalin'andretany iny fa 3 andro ny sesy fotsiny tao nisy orana de fa dibo-drano a fokotanin'ny maderanamotana sy ny fokotanin'ny oesta mananjara maninona tsy misy fivoahan'ny rano makaty amin'ny kanalin'andretany dia tsetsina le tsy misy rano mivoaka zany a fa miverina naty tanàna de am'izao fotoana zao ny olona dia miala oatrany de fa atao anaty cartable na mpianatra na nina atao anaty cartable ny kiraro de ty avelana mitady rano na tongotra zay mametraka zay ka miantso anareo ao amin'ny tompona ndraikitra amin'ny resaka projet pays mba hijery akaiky an'io zavatra io a fa raha miangona ny rano efa ho avy ny fahavaratra sady ho dibo-dranony tranon'olona no tonga ny aretina covid ty anao ny ataony aretina hafa ho avy de ina ihany zany no azan'le voaka indrindrindra eny amin'ny faritra iva iny anankiray miresaka lalana ihany de ho amin'ny ministre ny travaux publics mba amboaro ny lalana mampitoy amin'ny rond-point namotana amin'ny lalam-pirenena voalohany mivoaka makeny amin'ny fokotaniny lany vatapasika sy ampangabe anjanako ny folo lalanao amin'ny tsampy 1 kilometra io a kanefa dia tsisy mpandeha am'izao fotoana zao inona ny antony raha vo avy ny orana dia manainga zipo ary aloha zava ndraiky satria zany resaka mandeha any hoe ety amin'ny mpifidy andramosalama-dolo reto tsy zany tsy tia madaholy nefa misy koa mpifidy androsy amin'iny ivolany ray anozato tsinanana ampangabe anjanako ny folo ila mivato pasika angaragarana sindretra rehetra iny fa de zay matindresaka amindeo alao ao fa rehefa mieritreritra hoe iaraka amitsika zay vamboarina de aloha aro e alao ao kanefa zany zavatra zany a tadio tsara fa raha zany alahelom-bahoaka ny tonga any aminareo any raha ohatra raisinareo hoe lalan'ny timiny ty tsy misy an'zany lalan'ny timiny zany eo fa lalam-bahoaka fokotany efatra ao amin'ny boribotany fetra mampiasa an'io ary amin'ny tany maitany aza dia tsy nany 4-4 de tsy mandeha any sarety mandeha any am'izao fotoana zao a sy ny olona mpandeha tongotra nefa raha mandeha tongotra aza mbola hiala koa ny talon am'le aratsy ny lalana ka zay zany namana faniry mba tiako tenenina ary amin'ny resaka reo dynamisation moa dia navita fokotany 5 zay tamin'ny farany teo iny ary sotranao tamin'ny fanetanana teto ary am'ty sabotsy ty zany a dia amin'ny fokotanina ambolany be andavamamba zany no atao a eo amin'ny école la précision amin'ny alady amin'ny roa ka dia manetana antsika rehetra fa fanaovana ny redynamisation otra zao a no antoka lehibe afahatsika mandray ny fahefana amin'ny alalan'ny fifidianana fametrana filomaraka ravalomano amin'ny fitondrana amin'ny 2023 miantso atsika marobe zany ho tonga nao ny zavatra io a andrainy andraikitra eny afokotany eny satria tsy vitany fanesana fotsiny io a fa vita ko fijerena fandraisana andraikitra mba ho tena ho lisy-pifidianana madio tsara ny eny amin'ny fokotany eny fa tsy lisy-pifidianana araky ny tiavany reto mpitondra azy reto olo anatin'ny trano fito nefa olo anankiray no mifidy tsy ho zantsony zavatra itranga satria araky ny le dynamisation toetsika zao a dia ho hito daholo a ny olona rehetra ao anatin'ny tokantrano anankiray sy ao anatin'ny fokotany zay angamba ny amaranako azy namana faniny fa dia lavalava ihany zay ary mbola misy namana no mbola ho avy eto fa dia ny firarena de ho tain'andriamanitra isika dia ioneto indray amy talata ohatran'izao eny ary de misaotra ny deputeur Amboasalama Emilientsika ny tonan'izay fanazava-kevitra fanadiadina zara isy fahalalana ny am'izay zavatra tsara ho fantatra amin'ny fiainan'ny firenena izay tena adiny ray katroka mihitsy ny adevitra ny rahana taminy mahafinaritra zany satria niezaka nitondra loha hevitra maromaro ny resaka n'ity covid-19 ty satria tena tsy mieritreritra intsonytsika hoe mbola hiverina ao anatin'izany fihiboana zany ray satria zany manko a de tena fitaovana politika ho an'ny sasany zany
ary tena fanambakana ho an'ny madinika zany. Eto moa zany de hoe mbola takin'ny FMI hatramin'izao ny valiny hoe ahoana ny fomba nampiasaina ny lelavola zay nomeny ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ireo firenena zay nifandray an'i Madagasikara tamin'iny a Covid-19 tamin'ny 24 iny. Azadon'ina fa ny raika amin'ny 24 ihany koa de mbola nitoy zany famatsim-bola zany de ireo natambatra zany dia mbola takiny eo anivon'izay famatsim-bola zay hoe ataovy ny audit aiza seza no nandaninareo an'izany. Lay Madagasikara moa sy lay mpitatana de miambo hoe tena voafiatsika lizy ary tsisy tsony zany Covid-19 zany entratentratra tamin'izany mihitsy ny Andriamatofilo rehefa avy miverina tany amin'ny fivriny Medef tany amin'ny laref tany ny rencontre ny entrepreneur francophone de tena ntemy mihitsy izy rehefa hoe hanao baolina mibariaka tsy afaka manao lalao amin'izay fandraisana abijery fa hoe atao huis clos vokatry ny fangatahany fédération na de tesitra ny filoha rehefa tonga avy any hoe fa nga misy Covid atsony eto Madagasikara fa io izy io firy volana zay tompoko mitrangany amoron-dava mievonevona ny eto amin'ny tanàna atao daholo ny fitiliana samy hafa ary misy miditra hôpitaly amin'izao fotoan'izao ny re eto Antananarivo eto ka zay zany izy hoe sofa tsy mihinana vao manadino ny voaka malagasy fa afaka mba atsahivina aminy zava-misy mba ho fantatry ny fitondram-panjakana ihany koa ka io moa ny any Antanana Mandrakariva hoe manova hatrany vaksiny fa mbola azo antoka ny ahafahana misoroka amin'izay Covid zay aloha raha ny zava-misy fa vaksiny ihany no aingana indrindra zany raha ny tokony ho fisorohana na fampitomboana zay hery-fiarovana ao anatin'ity Covid-19 ty Rena Rabe Mananjara. Eny ary ao anatin'ny fiainam-pirenena daholo zany rehetrarehetra zany ary mipetraka hatrany ny fanontaniana manao hoe andeha ho aizy ty firenena malagasy ty. Ahoana ny hafarany ty firenena malagasy ty raha zao no toe-javatra mitranga. Araka ny fanazavana no entin'ny député Rambo teo de hoe hiakatra ndray zany zao ny sarandalana amin'ny zotra nasionaly any amin'ny 12 Novambra. Matoa zany hiakatra io sarandalana amin'ny zotra nasionaly io dia misy antony ao, misy kajy maromaro. Zao ndray zany efa miakatra mividikena. De miakatra ihany koa ny saram-pianarana tamin'le fidiran'ny ty taom-pianarana ty satria nanao récupération kay reo sekoly maromaro no vokatry ny an'le hoe tsy fianarana nandritra ny fotoana maro eny de tsy maintsy misy récupération satria ny fianarana ihany koa reny sekoly reny dia toy ny orinasa ihany koa izy reny misy kajy isan-karazany tsy afaka hiditra fahatyantoka ny tompona sekoly tsy miankina ny tena resahana fa tsy maintsy misy fandaminana ary efa mizaka antserany eny reny sekoly tsy miankina reny ka dia tsy maintsy niditra tamin'izay fampiakarana saram-pianarana zay miakatra daholo ty raharaha ty miakatra ny sandan'ny ariary kosa midina izany aiza le hoe ho ampidinina ao anatin'ny 3 andro ny vidim-piainana aiza le hoe ampidinina ao anatin'ny 3 andro ny vidim-piainana aiza le hoe samby 20 sy ny sisa aiza ny fetraka an'izany zao amin'ny fiainam-bahoaka. Tsetsatsetsy tsy aritra iny etontsika ihany koa andraisana ny vahiny manaraka eto amin'ny Miara Manonja menga eto amin'ny MBS sy ny radio Mata. Tonga eto mpivarotra anankiroa avy any amin'ny tsenana nosiala. Io zany Andriamatoa Andretahina Jean Arsan izay efa eto akaiko eto izy moa zany dia mpivarotra ao amin'izany tsenana nosiala izany. Faly miarabanao tompoko aloha amin'ny atongavanao eto amin'ny Miara Manonja. Miarabany mpanao gazety Rina Rabe ary miaraba ihany koa ny Miara Manonja, miaraba ny mpiasa rehetra sy ny mpisehatra eto amin'ny MBS ary miaraba ny mpiaino na eto Tanindrazana na any Ampitan-dranomasina manaraka ny fandarana Miara Manonja ary mamela ianao namana Rina Rabe raha iaraba manokana ny vahoaka eny Nosiala zany ponina indrindra ny eny amin'ny tsenana Nosiala. Misaotra to. Eny ary matonareo tonga eto dia manan-javatra ambara
ary le izy moa tsy hoe enoeno sy hoe zavatra hoe tsy nriotsofina fa nareo eny toerana mihitsy no tonga eto a ilaza azy a raha ny fahafantarana azy aloha de ny hoe miakatrakatra amin'ny feo na hoe miakatrakatra ny tositra ao amin'ny tsenana nosiala ao zay tsena raha ny fahalalana azy efa hatrany amin'ny 3 tamina nabe ny tanàna nandriamatoa Mamra Benrina be ny tanàna nosiala izy tam'izany fa am'izao izy a député izy moa tsy eto fa any Ekosy any a Grande Bretagne any izy amin'izao fotoana zao miatrika fivirina resam-pirenena momba ny changement climatique tsy eto izy fa amin'izao fotoana zao zany de misy zavatra manahirana ao amin'ny tsenana nosiala eo a eto ianareo zany a mpivarotra inona tsara no zavatra mitranga zany aloha amin'ity resaka tsenany nosiala ity. Misaotra tompoko. Marina tokoa zany tompoko fa nanomboka tany amin'ny taona 3 no nananganana n'io tsena teo nosiala io Fokotany Anjanamasina. Araka tamin'izany a dia andron'ny mpitantana tamin'izany zany a ny ben'ny tanàna tamin'izany a no niara niasa tamin'ny mponina zany nanao ny fotodrafitrasa izay mariako manokana fa ny mponina izay Andriamatoa Mamra Benrina no ben'ny tanàna tamin'izany fotoana zany ary ny mponina no natsoina zany a anangana ny fotodrafitrasa teo amin'io tsena io zany hoe ny zaka ny lany rehetra tamin'ny pavillon ny mponina tamin'izany fotoana zany ny ala-paosy zany tompoko ary vokatry ny toetra raha teto amin'ny firenena moa zany a de hitsambikana kely a zany a tany amin'ny taona 2024 zany a de nisy fotoana somary nandrorona ny fizotry ny tsena izay mariako tamin'izany nitsangana ny tsena vita ny tsena de nandeso matsara azo lazaina hoe araka ny tokony izy ihany zany ny fitadiavan'ny mponina teo sy ny varotra zay nataony tsirairay zany dia nisy moa zany a vokatry ny vanim-potoana ny fandimby a dia niovan'ny mpitantana nisy PDS teo a taorinan'ny nitondran'ny député moa zany zay maire izy tamin'izany fotoana zany a teny Anosiala nisy PDS de nisy koa maire anankiray koa taorinan'le PDS dia amin'izao fotoana zao a misy ben'ny tanàna zany a izay mitantana ny tanàna ankehitriny zany ka miainga eto zany ny olana mahakasika an'io tsera io zany dia tonga de hovataniko hoe ny fandrodanana ny fikasana aloha zany ny fikasan'ny ben'ny tanàna zany a androdana ny tranotsena misy 500 tafo eo amin'io tsena nosiala io tompoko hoe hoarodana ny 500 tafo amin'le tsena ny anosiala fantatrareo ve no antony mety hoe mahatonga an'izay ary manahoana ny fisotran'le raharaha zany amin'izao fotoana tompo ny antony androdanana ny tsena aloha zany androdanana Andriamatoa ben'ny tanàna maria koa fa izy zany no nilaza tamin'ny mponina hoe arodano ny tsenanareo izay aloha nisy karazana avia navokany tamin'io zany a petadrindrina zany indroa miantona ary nisy ihany koa zany a tamin'izany fotoana zany a tamin'ny voalohany a nampiantso izy ampahan'olona zany a nampetsony tsisy fifampiresahana tompoko mariako fa tsisy fifampiresahana fa ny antenina ambarany zany tamin'izany fotoana zany a dia ny hoe anaovana hono projet présidentiel ny toerana zay zany ny teniny hoe anaovana projet présidentiel tsena manara-penitra dia le izy moa zany tsisy hoe fifampiresahana tsisy concertation tamin'ny mponina zay voakasika ary mampalahelo ihany koa fa ny ben'ny tanàna de tsy de miain'ny mponina loatra izy zany indrindra le mponina sy mpivarotra tena hoe concerné am'le zava-misy zany dia izay zany no fanazavany hoe anaovana tsena manara-penitra dia manoloana an'izany zavatra mitranga izany tompoko dia efa nanao dingana maromaro ihany ny mponina ny mpivarotra zany hoe
nanantona andreo rafitra misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana zany ny secrétariat général ny présidence ohatra nareo mpivarotra zany mitondra fitarainana fitarainana ratsamangainka isan-karazany taizavy no nalehanareo nametraka fitarainana tany amin'ny secrétariat général de la présidence zay misy taratasy fanamarina paharaisana io intelometona zany dia tany amin'ny région Analamanga ihany koa intelometona ihany koa dia tany amin'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit intelometona ihany koa misy taratasy fanamarina paharaisana daholo zavatra io zany de tany amin'ny commission nationale indépendante des droits de l'homme de ny solombavambahoaka ny Madagasikara amin'ny rahalahy moa zany zay lany teny amin'ny circonscription Ambohidratrimo iny zany dia ny chef de district zany de nametraka an'ireo taratasy fitarainandreo ny mponina noho izao zavatra zay azo lazaina tena miantra manaina satria tsena fiveloman'ny mponina no hoarodana nefa hiarahantsika malala tompoko ny fasairanana amin'izao vaninandro iainantsika zao zay tena mafy de mafy ona raha ny fantatra hoe misy fikambanana mpivarotra nosiala ao manahoana ny andraikitra raisina amin'ilay fikambanana mpivarotra nosiala manoloana ny toejavatra taka nytony izy hoe tsy vaovà mihitsy hoe nareo saminareo tsy maintsy hoe miakatra rafitra isan'ambaratonga n'le fitarainana sa ahoana ny tena fipetrana zay indrindra namana Rina Rabe le fifampiresahana aloha zany tsy ny mpitantana mihitsy zany tsy olony fifampiresahana zay aloha zany de mariako mpitantana ny tanàna zany ny be ny tanàna koa zany tsy te hiresaka ohatra sarotra ihany zany satria ny tena zanaka ave de tsy fampiresaka amin'ny ray aman-dreny fa tsy nisy zany karazana dialogue teo anivon'ny fikambanan'ny mpivarotra mariny zany misy fikambanan'ny mpivarotra eo association ny mpivarotra eny Anosiala Fimany anarany tsy nisy le fifampiresahana zany sy le fampidinena fa baiko midina zany avy any amin'ny mpitantana ny commune ny hoe harodany ny tsena izay fotsiny zany tsisy afaka lahatra dia tamin'ny farantezy moa namoaka VO publique zany misy sommation le hoe 28 octobre mandrapatonga ny 11 novembre amin'ny alakamisy zao zany le 11 novembre io zay zany fepitona nomeny zany ono ao anatin'ny izay ihany tsy maintsy sikotra nareo ihany satria tonga de fanontaniana am-bio an-tsaina moa amina tena mpanao gazety dia tsy maintsy manontany lafin-javatra maro samihafa nareo ao ve nareo amitsena ao ve mba ara-dalàna daholy tiako tenenina am'zany ve mba mandoa hetra mba mandoa ny atao hoe zavatra tokony aloha zany amin'ny izay le resaka tsena zay sa ahoana ary nareo ve tena hoe ny akamaroanareo tena mpivarotra fa sao de misy mibizina koa ohatra mety hoe mampanova tsy fantatra hoe tsy tena le tena mpisehatra amin'le tsena fa sao de zavatra hafa le fipetrana entompoko mariako manokana aloha zany fa misy ny le hoe association FIMA ara-panjakana izy io zany hoe ianao zany rehefa miroso amina zavatra ara-panjakana manaraka ny ara-dalàna dia manana ihany koa ianao zany karazana ohatrany hoe redevable amin'ny fanjakana zany manentana ny olona anara-dalàna mitaiza ny olona araky ny tokony ho izy zany ka ny mpivarotra rehetrarehetra ao na araky ny activité ny ohatra hoe misy manao épicerie manana patente ara-dalàna reo akoatran'ny épicerie inona avy moa zany misy ny manao épicerie misy ny manao hani-masaka misy ny manao varotra boisson hygiénique misy ny varotra isan-karazany voankazo dia ireo ihany koa ireo mpivarotra ireo ihany koa de misy an'le ticket reny moa le isan'andro reny atakin'ny commune zany hoe raha fezy zany de contribuable tanteraka mihitsy ny mpivarotra eo amin'io tsena io ary akoatry ny hetra ny tsena zany ny hetra trano alohanay ara-dalàna koa zany tompoko
Eny ary akoatrany zay rehetrarehetra zay olana amin'ity tsenany anosiala ty moa zany noentinareo to hoe hoarodanareo le trano tsenareo na pavillon isan-karazany dia tsy mety aminareo zany zay fandritana zay nareo moa zany efa nyteny hoe nanao dingana teto sy roa nanahoana le vokatry le dingana natao sy le hoe vokatry ilay fitaraina na teto sy teroa eny tompoko ny vokany moa zany zao dia azo inona zany azo inona satria raha tsorona zany dia ara-dalàna aloha reo mponin'ireo nipetraka teo amin'ny toeran'io ary aradrariny ihany koa satria nanomboka tamin'io vanim-potoana 3 nakaty io dia ireo mponina ireo no niezaka zany nandraraha teo amin'le toerana zany nanao ny activité rehetrarehetra dia ny vokany efa nisy ihany rafitra nantonona zany dia nanao fanadihadiana izy ary nampanantena moa hidiny eny fotony iona zany amin'ny rotonta zany anao fanadihadiana eny fotony iona amin'ny be ny tanàna izay moa zany de miandry an'izay satria zay raha teo zany ny fanantenanay hoe amin'ny mahavahoaka amin'ny mahamponina madinika hiaran'ny fahasahiranana ny mpisehatra iny amin'ny tsena io zany dia manantena izahay fa ireto rafim-panjakana nale reto zany de mba hiaino ary anadiady lalina ary anaraka akaiky an'izao toetra raha izao satria tompoko tena raha izao toetra raha misy iainan'ny vahoaka madinika zao de tena sarotra zany hoe ohatrany hoe amorona indray ve zany tsy anasa 10% fianakaviana zay tena mariko hoe tena niasa raha zao hoe fa sarotra maika fa niasa efa misy ve zany hanao suppression d'emploi zany de tena mengavy re tompoko tena mengavy zany izahay ary manantena ny fandraisana andraikitra an'ireo zay rafitra zay efa nantonona sy nale rehetrarehetra reo tompoko raha somary apatsiakely fotsiny nandritra ny renina be ny tanàna na nyremato mamra be ny rina be ny tanàna ny anosialy reny de nisy foara tao misy foara saika isa taona misy iragasy mandeha daholo ny avokatry ny tasy ny zavatra rehetrarehetra zao zany zao tsisy tsony ve zay foara zay aloha zany zao asa ataontsika hoe tato anatin'ny roa taona farany na ohatray nanahona ny activité zany sa tena hoe tena miorooronareo amin'ity raha ty sa ahoana fikatra ny izay aloha zany zao de tsy misy intsony zany zay foara zay somary apatsiatatara kely ihany nanomboka tany amin'ny taloha zany io toeran'io dia nisy tsena teo atampitampin'io toeran'io zany hoe tsena tamin'izany vanim-potoana zany de marina zany fa ny sira gasy maimaim-pona tamin'izany ny croix rouge ny fampisotroana kininina ny resaka tsena zay na alakamisy an'io alakamisy io anosiala ny tena anarany toerana fa le tsena zany isan-kalakamisy de aran-tantara zany de zay na alakamisy analakamisy de rehefa tonga zany ny maire tamin'izany mamra bendrina de tena nanana initiative tsara izy zany hoe aloha averina zany malakamisy analakamisy de nisy marina zay hoe foara izay ary tamin'ny 17 ary efa tsy teo amin'ny fitantanana ny commune ny maire tamin'izany mamra bendrina zay député izy amin'izao fotoana zao eny amin'ny circonscription Ambohidratrimo dia izahay fima indray no nanao tsenam-bokatra nieritreretinay moa izy io zany tamin'izany hoe atao isa-taona nefa moa voafetra ihany koa le fa mikarakara satria tena hoe mikarakara foara zany tsy mora raha hoe fikambanana madinidinika zany izay koa moa tamin'izany tsy de hoe nanana hoe mpiara-miasa fa de tena hoe andao asiana foara eto averina indray ny hiragasy nisy zany tamin'izany nisy vakodrazana rotonta teny dia taterina moa zay izy tsy nitoy fa marina de marina zay hoe tamin'ny fotoana andro zany nahabe ny tanàna ny député mamra bendrina de tena nisy ny fampandrosoana zany tamin'ny tsena ny activité culturelle isan-karazany zany tompoko
eny ary ny raharataka nytony moa atao hoe zavatra mitranga eny anivony ny fiarahamonina eny ifotony eny dia everina hoe raha ny toejavatra tahaka an'izany a indrindrandrindra amin'ny hoe fiainam-bahoaka zany dia mila ajerena akaiky tokoa le izy mila jerena akaiky satria manahirana ny toejavatra tahaka an'izany raha ny zavatra misy eto amin'ny firenena aloha zany zao aloha ny fanjakana aloha tsy mbola mamoaka mihitsy ny salanisan'ny tsy anasa nefa ny andafy any raha ny any France isaky ny telo volana de mivoaka ny salanisan'ny hoe taux de chômage zay mifahalalantsika azy fa ny eto amintsika ohatra ny tsy hita hoe midina sa ny ena fa raha ny zavatra hita aloha zany zao de mitombo ny isan'ny tsy anasa zavatra hita ety ivelany izany ka raha tony hoe olan'ny tsenany anosiala itony tafiditra ao anatina fiainam-bahoaka andavanandro zany eto ny ray aman-dreny raha marolahy Joseph Rodolphe faly miarabanao tompoko ianao zany anisan'ny efa tranainy indrindra ny varotra tao amin'ny tsenana anosialy hoe efa trany amin'ny taona 3 ka hatramin'ny 2 zao tsika efa ho tapitra amin'ny maha ray aman-dreny ianao inona ny atao hoe teny hoentinao zany mba entina mahana an'izao olana zao sy teny atsipy any amin'ny tompona andraikitra isanisany ihany koa zany manoloana nyity toejavatra ity eny aminareo eny misaotra na mifitenenana de miarabanao tompandraikitra mitondra ny fandarana de miaraba ihany koa ny lafin'ny teknika amin'ny teknisianina de mamerina ny fiarabana ho an'ny mpanaraka rehetra maneran-tany indrindrindrindra ho anareo ho antsika mpivarotra rehetra ny amin'ny commune anosialy iny mikasika ny fiainan'ny mpivarotra moa zany no ametrahana fanontaniana satria manana olana ny mpivarotra ao anosiala ao izay ataony ny ben'ny tanàna na anosiala safa ho azy moa zany fa akinina aminareo tompony andraikitra isanambara tongany ny fangatahanay mba hijery akaiky indrindrindrindra ny olana sy mianjady anay mpivarotra ao anosiala ao mila vonjy zay satria manantena fa misy ray aman-dreny mihaino ary manantena fa misy ray aman-dreny ihany koa hijery akaiky sy amaha ny olana zay mianjady anay amin'izao fotoana zao satria io zany no asa fivelomanay efa nanomboka tamin'ny taona 3 hatramin'izao ary ankinana ny fiainana ray amanontolo mihitsy zany ny varotra ary izay amin'ny mampandrarahanay de manana andraikitra ihany koa zay nivon'ny fanjakana satria olona ara-dalàna amin'ny fandoavana ny etra-mpanjakana na ny etra-trano na ny etra-tany indrindrindrindra moa ny patanty izay zany no iantsona ivonjy aminareo tompony andraiky mpanjakana rehetra mijery akaiky anay amin'izao olana mianjady anay izao ona ray aman-dreny raha ohatra moa zany ka hoe hoarodany ireo pavion 50 amin'ny tsenana anosiala ireo nisy resaka hoe mesure d'accompagnement ve manoloana zany toejavatra zany sa inona ny zavatra nytenenina taminareo zany hatreto aloha tsy misy mihitsy ny mesure d'accompagnement fa hevitra tokana avy amin'ny tompony andraikitry ny commune ny ben'ny tanàna ihany zany no manjaka satria lasa hoe raha rodana le izy de hoe makaizinareo ary makaiza ary le mpivarotra hatreto aloha zany ho anay zany de magataka izay zany tsy harodana ny tsenanay satria vokatr'izay miteraka chômage ho an'ny mponina ray amanontolo ary fahoriana indrindrindrindra ho an'ny mponina satria hoaizareo olondreo tsy misy ny toerana lehan'ireo olondreo ary vao maisa mana maro isy indrindra ny mpatory-tsena sy ny 4 zany raha izay no resahana satria ireo olondreo de olona mamely mandeha manjanaka ireo ary ankonana ihany koa tokony sitraka ny zoany amaha olo-pirenena azy fatra vaizavy moa no fiavian'ireo le mpivarotra ireo moa zany anosiala iny io zany de avy amin'ny fokotany manodidina ao anatin'ny commune anosiala misy satria zany misy fokotany 20 ao de ireo zany de ponina ao anatin'ny faritra misy ny commune ihany koa zany ireo ponina rehetrarehetra ireo eny ary mazava zay fanazavana zay amarana antsika azy ary tena entitsika hoe mitondra nlay fehi-kevitra ao anatin'ity resaka nyteneninareo ty mino ve nareo zany fa tena hoe mafonja tsara ny fitakinareo amin'ny tsy andro tanana an'le pavion zany ka aresy lahatra ny tompona andraikitra isanisany araky ny fitarany efa nataonareo
manaona tsara zany lanja n'ilay fitakianareo matoky tena tsara ave nareo fa manandanja tsara le fitakiana ary misy pirofo tsara mavesa-danja tsara matoky zay ary mananteny zay satria zay de zanaka malagasy ary ray aman-drenina ny mpitondra ary mpitondra tsy mitongilana fa matoa zany tonga amin'ny toerana misy azy ny mpitondra de ny vahoaka nametraka azy eo amin'ny toerana misy azy koa mananteny zay fa tsy ho zanaka lafo zay mpivarotra amin'ny tsenana losiala fa zanaka ny commune ary ny mpitondra fanjakana rehetra sy ny ambaratongany de mahatsapa fa tokony hijery akaiky ny fiainanay satria malagasy ray foa iray saina iray fitiavana eny ary de isaorana ny mpivarotra avy eny amin'ny tsenana nosiala tonga teto amin'ny fandarana Miara Manonja ny tondran'izay atao hoe fitaraina an'izay manoloana ny zavatra iainandrareo any toerana zany misaotranao tokony tondran'izay fanazavan'izay everina fa dia miantefa any amin'izay tokony antefany izay atao hoe fitarainana hoentinareo zay misaotranao indrindra dia misaotranareo tokony andraikitra eto anivon'ny fandarana Miara Manonja dia misaotra ihany koa amin'ny lafin'ny teknisianina dia nirariana moa dia itony fiara-miasa ary tsy anadionanay nareo eto amin'ny fandarana solapesaka tompoko eny ary misaotranao ary misaotra tompoko ny Miara Manonja moa zany no antom-pisiny mitondra ny atao hoe analizy isan-karazany mitondra ihany koa ny vaovao miseho eny anivon'ny fiarahamonina eny tsara ho fantatsika daholo zany rehetrarehetra zany satria sationa ny fiainana miseho eto amin'ity Madagasikara ity toetrano ny fandarantsika Miara Manonja amin'ny izao zany resaka lafin-javatra hafa indray isika mbola hiditra ihany koa ny namana fanirina zafimanantany rehefa avy nandray ny député Rambo izy izany inona moa zany no tiana horesahana fa ity resam-pifidianana ity efa betsaka ny resaka momba an'io resam-pifidianana io ny tiana ho tenenina de ilay hoe resaka le système électoral amin'ny ankapobeny mihitsy io zany no mahabe fanontaniana ny maro amin'izao fotoana izao efa nazava ny feikefitra noentin'ny RMDM teny amin'ny bypass teny fa dia hoe tena mila jerena ifoto mihitsy io ary nendrareo moa zany de hoe repoblika fahadimy mihitsy ny tena solution amin'ity raharaha ty dikan'izany zany tonga de efa voakitika daholo ny rafitra rehetra eto amin'ny firenena mihitsy nanamafy indray ny filohan'ny tiako Madagasikara sady filohan'ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana ny amin'ny hoe tena ilaina mihitsy ny fikaonandoam-pirenena mihitsy hijerena n'ity raharaha ity fa raha mbola amin'izao endriny zao zany ny système électoral eto Madagasikara dia hita hoe tsy ho resy lahatra amin'ny izay hoe tontolo fifidianana izay ny vahoaka malagasy inona mipirofony zany misy pirofo tokoa satria efa nisy fifidianana ny sesesany teto fa niakatra be mihitsy ny atao hoe tsy fandehanana mifidy ny tsy fandehanana mifidy fa tonga de hoe mitokana any an-trano le olona nefa olona manana zo tokony andeha hifidy zany ny taux d'abstention tena tenena amin'izay ary rehefa natao fanadihadiana de tsotra ny valiny hoe ny eo ihany ny eo na ho any ary zay efa fantatra ny zavatra iseho inona ny mahatonga an'le olona itenen'izay ny mahatonga an'le olona itenen'izay de atao hoe le tontolo mpifidianana eto Madagasikara mihitsy no tsy maharesy lahatra azy tafiditra ao daholo ny rantsana isan-karazany izay ao anatin'izay fifidianan'izay eny tompoko hatrany amin'ny fokotany rehetra any dia tafiditra ao satria miainga any amin'ny fansambahoakany io raharaha io dia iny no andrafetana ny lisy-pifidianana izany ka raha voany amin'ny lisy-pifidianana no misy fahavoazana de efa tsy mandeha arak'izay tokony ho izy ilay fifidianana ka rehefa mivoaka zany ny valim-pifidianana ary amin'ny farany ery dia petraka indray fanontaniana hoe fahahoana kanefa le izy efa ty amin'ny fotony aty mihitsy no efa vo zany ka ny dikan'izay de hoe maro nareo no maneho hevitra eny anivon'ny fiarahamonina eny miresaka eny rehetrarehetra eny hoe dia ahoana ihany zany fandehan'ity fifidianana ity fa le 2023 io ny sasany ery efa manao après campagne ny sasany ery efa mamory an'izao dia andeha ohatran'izao ihany ve ty raharaha ty zay no fanontaniana ataon'ilay olo-pirenena de rehefa tena jerenao zany le izy de izao etsy an-taniny etsy
ny atao hoe ny eo amin'ny fitondrana satria ry zareo zany zao no eo amin'ny fitondrana na tiana na tsy tiana de efa misy kaja mipetrapetraka koa any any ambadimbadika any amin'ny zay resaka hoe fiatrehana ny ho avy izay io moa na hoela na hoaingana tsy maintsy isy ny fifidianana de ry zareo manana ny fomba fijeriny ary rehefa enona ny fanazavana izay hoetin'ireo mpitondra fanjakana de mibeba efa misy rafitra mipetraka ane mikarakara za fifidianana zany ekeny zany tompoko efa misy rafitra mipetraka napetraka tamin'ny teo aloha teo zany fa tsy any ny olana tsy any am'le rafitra mipetraka ane ny tena olany fa ny olana dia eo amin'ilay fomba azahoana n'ilay fifidianana eken'ny rehetra mangarahara madio manaja ny fahamarinana zay ny mahatonga ny olona imenimenina amin'izao fotoana izao ary tsoroneto fa de misy mihitsy karazana olom-pirenena leo resaka fifidianana satria maninona izy lasa miteny zany leo zay matoa izy miteny zany de satria le système am'le électoral le système am'le fifidianana amin'ny ankapobeny mihitsy no tsy maharesy lahatra azy intsony hatramin'izao zany noho izany zany dia mazava tsara mihitsy ary itsiny eto hoe mitombona tsara mihitsy iny teny nataony ny filohan'ny tim sy ny filohan'ny remdem tany Thomas niny am'le hoe fikaonando pirenena fionambe pirenena no solution amin'io zavatra io satria maninona hatrany amin'ny lalam-panorenana efa voakiana satria taditsika teny hoe karapokitany zao nitereko masaka ohatra ny voalobojaza le izy avy eo nefa mandeha le lampandrenana dia tsy atsaina indray iny nefa ny tena lalàna fototra akoatran'izay zany any amin'ny resaka zavatrafa dia efa ahitana fimenomenomana amin'izao fotoana izao ka raha ohatra zany hoe ikatsaka ny hoe fiainana tsaratsara kokoa amin'ny resaka fifidianana sy ny sisa tsy isyny fimenomenomana intsony de ilaina tanteraka lay miverina zéro mihitsy aloha satria oka tsy adinoatsika fa ireo taranaka ho arina mbola ho avy eo taranaka zay ho avy no izaka ny vokatry ny atao hoe tsy fandehanan-drara eo amin'ny lafin'ny fifidianana raha to ka tsy jerena teny zao ary ny tena tsy mety indrindra de hoe ny fahitana fa misy zavatra tsy mety tsy amin'ny resam-pifidianana ihany fa amin'ny fiainam-pirenena amin'ny akapobe mihitsy na atao hoe fiainam-pianakaviana ary ao amin'ny tokantrano efa mahita zao ianao hoe misy zavatra tsy mety de mini mangina fotsiny tsy miteny izay ny tena zava-dozy zay ary rehefa afaka heri-taona roa taona sy amin'ny taona manaraka de mipotra am'izay ny voka-dratsy ary mety misy mipotra eoneo ihany de eo am'izay vo efa metsiny hoe fa ahoanty ka le fandraisana ndraikitra aza tsy nraisana araka ny tokony izy de tsy hogakitsika menakavy raha hoe zavatra tsy nieritreretina no mipotra eo raha ohatra ne olona ny voaka tamin'ny alalan'ny hoe fifidianana tsy misy raorao mipetrapetraka tsara ny système électoral sy ny namany mivoaka tsara ny fahamarinana ny malagasy io tompoka tsy olona daly io ka hoe mbola hoe ila voatsiary hoe zao fa rehefa mazava nympahamarinana dia manaiky ny rehetra fa ny teo zao kidoblan hoe karapanondro osika hoe anarana miverimberiny numerona karapanondra ihany fa le anarana ny diso hoe sinsisa zany no ny ainana tamin'ny fifidianana ny sesisesy teo de hitatsika am'izay fa tsy teraka fandrosoana sy fahasoavana sy soa ho an'ny firenena mihitsy izay toejavatra izay ka io zany le resaka hoe fikaonando-pirenena izay efa narosany président Marc Ravalomanina président ny RMDM sy ny président ny tim hoe io no mety de rehefa nanontanytanina daholo ny olona rehetrarehetra teny dia tsy nisy ny laza mihitsy hoe tsy mety zany fikaonando pirenena zany fa misy any ambadimbadika ihany mbola mifikitra am'le zavatra efa tsy mety any efa zavatra efa mampimenimeny any olona de mbola mifikitra hoe io ny efa misy eo ka ndeha atao amin'io de nefa ato nefany misy ihany koa hevitra hafa izay everina fa mahasoa kokoa hialana am'izao fimenomenomana izao na mafisitsika foana hoe raha ohatra ho any zotra araka ny tokony izy le izy hatrany am'lisy mpifidianana hatrany amin'ny fokotany sy ny rehetrarehetra any everina mihitsy fa tsisy ny menomenona fa matoa betsaka menomenona am'izao fotoana zao dia misy zavatra tsy mety izany eo anisan'ny tena anankiray lehibe ohatra le resaka sefokotany io zay averimberina foana misy an'ireo olona hoe
eto le fokontany a de le se fokontany tsy mipetraka ao fa toerana lavitra no misy azy zany. Io moa zany no ny antony maro samihafa mety hoe no ny antony asa mandrara sy ny sisa de tsy hitalava le se fokontany. Izy ko moa tsy mandray an'le inony ty le tampikarama ty fa efa tsy araka mifepitona tsony le tampikarama de misy am'tena ohatra ny alaindrony koa izany sy ny sisa zany ny zavatra miseho eto amin'ny firenetsika. De any am' resaka se fokontany, any am' resaka fokon'olona, any am' resaka atao hoe any am' fototra rehetrarehetra any, any aloha no mila jerena voalohany dia tafiditra ao anatin'ilay feonambe pirenena daholo izany rehetrarehetra izany. Toetra raha-pirenena am'izao anefa manahirana be mihitsy, efa misy indisy isan-karaza misy foyer de tension tsy vidim-piainana miakatra sy ny sisa ndrara-pifidianana tsy manahirana be efa be de be ny indisy am'izao fotoana zao, indisy mampatahotra eo amin'ny fiainam-bahoaka. Fa io moa zany dia ho an'izay iatefany zay tokony antefany resaka de ohatran'ny mbola tsy taitra sy ny sisa fa de hoe nenazy any no atao, zay mapetipety any no atao sy ny sisa, dia izay le tena manahirana am'ty raharaha ty. Feonam-be-pirenena zany mantsy am'izay tsisy afaka mialabala tsony eo tafiditra ao ny société civile, tafiditra ao ny mpanohatra, tafiditra ao ny mpitondra fivavahana isa-tsokajiny, tafiditra ao ny ray aman-dreny ara-dazana, tafiditra ao ny tanora, tafiditra ao ny fikamana, ny tantsaha, voafoko ao daholy am'izay fotoan'izao. Inona zao maharatsy an'izany? Tsisy maharatsy an'izany am'izay tsisy ifametotsinitsony rehefa avy eo ka izay zany no namafisana azy hoe mitombona tsara mihitsy ary mila everina izany resaka hoe feonam-be-pirenena zany, dialogue national miverina tabatra boribory mihitsy aloha mifampiresaka ijerena ny fototry ny hoe tsy sinny disadisa intsony, zay mantsy ny tena tanjona. Ninona teto ambonin'ity tany ty hoe conflit na hoe ninona hoe fikorontanana teto ambony tany na tany amina firenena izy io na taiza de tsy maintsy ny hafarany eo an-databatra boribory hatrany, zay foana no fiafarany. Karaha zay resa-pifidianana ve re olona raha eto Madagasikara eto 27 millions fotsiny ny tena hoe tonga taona mifidy ary mbola latsak'izay dia za ve de tsy ho vita ve ny karakaran'izany? Vita io raha tena atao sy hoe manana finiavana sy fitiavan-tanindrazana, fa ny tsy mahavita azy de tsy misy ny fitiavan-tanindrazana, tsy misy ny tena hoe fahatsoram-po, tsy misy ny atao hoe fandinihan-tena sy fanetrehan-tena, tsy misy ny antsony hoe fiekena rehefa misy zavatra tsy mety. Be de be zay tsy misy zay de mahatonga ny firenena malagasy ohatran'ny izao zany no iainana. Ka dia zany tsy maintsy tenenina satria tena hoe iakinan'ny hoavitsika menakavy izay toe-javatra raha mbola manonontsika hoe firenena manaja ny demokrasia republikana manaja ny demokrasia dia zay no lalana tokony ale zany mivoaka ao anatin'ilay tena fahamarinana vérité des urnes. Zay no tena hoe tanjona ao anatin'izany rehetrarehetra zany, fa tsy hoe saritsarina demokrasia de fasady fotsiny de misehoseho ezy de hoe Madagasikara tena manana maizy azy modely am'izay lafin'izay, tsy izay le izy fa le tena fahamarinana no ilaina ivoaka ao anatin'io raharaha io namana faniry. Ya rehefa meno an'izay fanazavanao zay Rina de zavatra tonga de miverina ho an-tsainy avy hatrany zany ny tantara rehetra mifandimby teto Madagasikara. De ny tantara mifandimby teto Madagasikara de nisy ny tantara taorina ny krizy politika nitranga sy ny krizy ara-tsosialy, fa nisy ny tantara ihany koa ny sorohana mialoha zay mety ho krizy hitranga eto anivon'ny firenena zany. Zay mantsy ny zava-dehibe zay hoe fisorohana izay. Fisorohana. Ary ny texte samihafa na rija-tenin-dalàna samihafa na eny anivon'ny CFM na ny lalam-panorenana sy ny fihetsika fametrahana ny andrim-panjakana rehetra de miresaka ny am'izay hoe fikarohana zay hoe unité nationale, solidarité nationale zany. De miverina hatrany tsika hoe fa manina moa tsika no miresaka an'izany de hoe miresaka an'izany tsika satria raha zao zava misy eto Madagasikara zao de efa ao anatina krizy Madagasikara zany.
dia ny krizy sanitaire no hitantsika mivandravandra teo fa izay krizy sanitaire izay zany de efa era malala ny vokatra navoakan'iny krizy sanitaire iny satria nitarika tsy fifampitokisana marobe teo amin'ny vahoaka sy mpitondra izany nitarika tsy fifampitokisana marobe teo amin'ny mpitondra sy ny mpamatsy vola izany ary nitarika tsy fifampitokisana teo amin'ny mpitondra ihany koa sy ny sehatra politika sy ny sehatra civil sy ny sehatra ara-ekonomika teto Madagasikara izany zay krizy sanitaire zay raha ohatra iverenantsika de hoe fatatsika tsara fa misy faratsim-bola zay nomeny ny sehatra iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara ary tsy vola kely fa vola be 100 tapitrisa dolara kanefa dia mbola tsy fantatra ny fomba nampiasaina izany vola izany de io antanin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena io resahan'ny FMI io resahan'ny sehatra rehetra io ny amin'ny hoe aiza no naleany rehefa matsimboly ireny ary aiza ireny fitaovana zay nampiasaina tamin'ny fotoanandro ireny zay narentirety zay naseho sy ny resana tamin'izany fotoanandrany hoe tena mandray andraikitra ny fitondram-panjakana de rary ny mpampiasa vola mpamatsy vola zany satria tao anatin'ireny misy vola tsy averina misy fanampiana fa misy ihany koa vola nindrano Madagasikara zany de zay tsy maintsy hanaovana adevitra zay de zay ny tenentsika hoe lay krizy sanitaire teto Madagasikara na krizy ara-pahasalamana dia nitarika tsy fampitokisana teo amin'ny sehatra mpamatsy vola sy Madagasikara ka antanina ny anton'ny ampaisana ireny lela vola ireny ary izy moa no tsy nanaiky raha ny fomba nytantanana an'ireny ny amin'ny hoe tsy tonga ara-dalàna teny anevon'ny vahoaka ny sorabola nambara tao anatin'ny tosika sy ny endrika vatsy isan-karazany zay tokony hontsitrano vaoaka malagasy zay naiboka tao anatin'izany krizy ara-pahasalamana zany de zany no nitairaka tsy fampitokisana ihany koa teo ampitondra sy lay vahoaka satria betsaka ny vahoaka ny menimenina ny amina hoe zay tsy mba nisany sitraka izany 100 000 ariary zany kanefa zay tena sahirana zay de nasoratana ny anaranay ary efa naverimberina matetitetika zay nanaovana afany adiadiny zay na tena ny vonfokotany na ny fidy zany na izy zany saingy zao tsy mbola nisitraka an'izany zay fa nitetsakaikinay nefa olona manakatao olona zay manana fiarikarena tsy ao anatina krizy ary tsy ao anatin'ireo sokajiana ho marefo sy sahirana kanefa dia nisitraka an'izany 100 000 ariary zany ary misy aza nisitraka indroa tao anatin'ireny tosika fameno ireny ny akoatriny hoe mbola nahazo an'le vatsy tsinjo zay nisy vary nisy paty nisy sardine nisy ronono amin'ny boaty sy ny sisa tao anatin'izany fa le tena sokajiana ho marefo sy sahirana dia tsy nahazo zany ary raha mba nyteny an'izany nanao fitarainana dia tsy nahazo rarina teo anatrehan'le dingana samihafa isanambaratonga tao anatin'ireny rehetrarehetra ireny de rehefa mijery an'le tatitra nataon'le fitondram-panjakana hoe vahoaka roa tapitrisane no nisitraka an'izany famampira araboly zany de mametraka fantaniana ny rehetra hoe roa tapitrisa taiza izy ty fa raha fimenomenona rehetrarehetra teny amin'ny sehatra zay nisy atsika dia azo anamariana ny amin'ny hoe betsaka no tsy nisitraka izany ary nareo raha narary raha sy nahitana am'izay tranga maivana izay ka nanatina CSB dia tsy nahazo rariny tsara ara-dalàna ny amin'ny hoe misy fanafody tokony sotrahana mamay-pona zany dia nitarika tsy fampatokisana teo ampitondram-panjakana sy ny voaka fa zany ihany koa no nitarika tsy fampatokisana ihany koa teo amin'ny vondrona civily zay manao ny asany ka nangataka ara-dalàna ny tatitra ny amin'ny hoe firy araky ny tokony izy reo marary reo tsabona reo anaovana fitiliana sy ireo zay napetraka ny fanjakana tamin'ny atoerana manokana zay everina zany fa tokony azo zay fikarakarana izay satria nametraka na centre de traitement ana covid-19 isika teto Madagasikara de tsy mazava lay antotanisa ary tsy mety fantatra zany ary natonga andrehetra ny aya hoe tsy io ny tena izy fa kilalao anantotanisa io satria tsy kolna zay ngamba ndresantsika azy na tsy mifandray ndraindray ny amin'le hoe reto ny antotanisa zay fantatra fa nanaovana fitiliana ireto no nivoaka tary ireto navoaka ministère ireto ny any amin'ny institut pasteur ireto ny avoaka ny ary amin'ny centre de traitement ireto ny avoaka ny ary amin'ny hôpital B ireto ny avoaka ny ary amin'ny hôpital manara-penitra ireto ny ary amin'ny CSB2
tsy mifandray mihitsiny la endriky le antotanisa nandritry ny reny covid-19 reny sy reny krizy ara-pahasalamana teto Madagasikara reny de betsaka ny fiarahamonina sivily nanaitra betsaka ny antoko politika sy ny fikambanana politika sy ny association samihafa atramina ONG nanaitra sy sehatra resam-pirenena na ny olona maty aza nandritra ny zavataona zany dia niteraka hayany amin'ny hoe tsy fahamarina nisa ary nisy endrika fanafenana an'izany teto Madagasikara dia nanao fanadidina lalina ny mpanao gazety raisam-pirenena ny resaka ny trangan-javatra tahaka ireny fa dha ny crise sanitaire ireny ihany dia nitarika olana aratoka reny satria mandraky tia ny androany reny arabe mananjara de mbola mitsipozipozy re orinasa madinika salatsalany ary mbola tsy nahazo amin'izay endrika fanampiana satria raha ny tokony izy tao anatin'ny volan'ny covid-19 de tokony misy anko tantsorika ho an'ireo sehatra tsy miakina ahafahan'izy ireo miaina tao anatin'ireny krizy reny fa mbola sy tafavoakaradalany zany mbola tsisy adevitra tena mitoetra teo ambony latabatra zany fa vitavita teny fotsiny fiainan'ny raha malagasy ka na mivahoaka tsotra na amin'ny fiarahamonina sivily na ireo mpandrara sy ny sisa de zao very tao anatin'ny adevitra mifono fampiasonana nataon'ny fitondram-panjakana ka tsy nahazony rehetra ny rariny sy nitsiny ahafahana tena mamantatra ny hoe misy anjaranainy tao anatin'ny crise sanitaire iny misy lela volanainy tao anatin'ny crise sanitaire iny ka na ny mpitsabo aza na mpitsabo mpanampy aza de mbola tsy misitraka zay tokony anjarana de eo mampiayahantsika ny amin'ny hoe engany mba tsy verina tsony ao anatin'izany troisième vague zany ary tazomitsika mivava amin'ny filoham-pirenena fa efa foana zany covid-19 zany eto Madagasikara de ahoana le amoron-dafa zay indrindra tazomitsika izy ary raha misy zany lafin-javatra zany de ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra amin'izany satria ny fitondram-panjakana tsy narisika nenga tamin'ny filoham-pirenena hanao an'ity vaksiny ity ny fitondram-panjakana de tsy niezaka nanao ny décentralisation reo fitaovana rehetra sy ny andraikitra rehetra tany amin'ny faritra fa nandamina fotsiny zay ahafahana mikarakara ny teto Antananarivo de zany tsy fifampatokisana marobe zany no resany rehetra hoe engany ka tsy verina tsony zany fihibohany zany satria eo le tsy fifampatokisana fa eo any koa le fahampitehana ara-toekarena sy ara-tsosialy de miverina am'izay tsika manomboka miaina am'izay ny crise sociale tsika am'izao fotoana zao rena arabe mananjara crise sanitaire zay nresantsika zay fa voadona atao anatin'izay crise économique ny crise sociale fa le crise sociale miainga be izy am'izao fotoana zao rehefa miresaka crise sociale tsika de mazava be ao anatin'izay ny hoe fiakarany vidim-piainana mazava be ao anatin'izay hoe tsy fanananasa mazava ao anatin'izay ny amin'ny hoe tsy fahafahan'ny sambatan'olona mamokatra mazava be ao anatin'izay ny amin'ny hoe tsy afaka mietsika manao fiarikarena andavanandro sy mampiodina ny fiainana ara-tsosialy ny andavanandro ny vahoaka tsirairay zay le atao hoe crise socialy de izy efa miainga io izy efa mamofopofona fipoahana ara-tsosialy tsy zaka amin'ny vahoaka manepotra azy io tsy mbola nisy teo amin'ny fiainan'ny malagasy zao zavatra hitantsika zao ary tsy isika mpanohatra na tsy isika Miara Manonja rina no miaina an'le izy fa na izy ao anatina fitondram-panjakana ary de mahatsiaro ho sepitra amin'ilay crise ara-tsosialy sy ara-économique sy crise sanitaire am'izao fotoana zao satria tsanandro tsika vao manokatra an'le tambadrotra sosialy zay efa atsika mikarika vaovao de inona ny ambaran'le pombazy efa tsy rariny zao tsy mahita vahaolona koatry ny oeraoera ve nareo fa tsy maintsy oeraoera foana aiza le vahoaka tsisy anyko any maty ny jira maty mandeha avokoa ny fitarainina samy hafa lay mpanohana fitondrana io a de miresaka ny hoe amboary andriamatofolono manodidina anao misy manipoditra akondro ianao de mandeha le commentaire ny amin'ny hoe zay aloha de tsy ho azo ny itsony efa voafitaka zay ho an'izay mazotondana raha iaraka aminy efa potika amin'ny fiainanay zao raha ohatra ka isika mpanohatra sy ny taty am'tim sy ny RMDM sy mipanohana ny vondro mimpanorama na ny ASVM zay efa nilaza mahampanohatra azy no miteny an'izany de ozy izy ny olona hoe lojika na de hevitra ny amin'ny fanoherany zany fa reto le mpanohana fitondrany reto
ary misy mihitsy ara de aktivista tao anatin'ny tambajotra sosialy nanoana n'ty fitondrany ty telo taona lasy zay eritaona lasy zay fa tsy samyseho misy ny désactivé ny conteny eo anatin'izany betsaka ny frustration betsaka ny déception ao anatin'izany ary betsaka ihany ko ny tsy nieritreritra hoe ay ve rehefa mivoaka tao anatin'ny teteza mita ka nomena vana hitondra fanjakana le mpitondra fanjakana de tena mivoaka am'izay le hoe niala le masika ny enjera le masika le aritava hoe ohatran'izao le fomba fanao ohatran'izao le toetra n'le mpitondra fanjakana ohatran'izao le fisaina n'le mpitondra fanjakana nomena fahefana samy nanenina sy mitsakotsako an'izany ary rehefa tena diniana le izy la plupart-ny olona zay mitabataba ao anatin'izany tambajotra zany de le olona nanoana n'le fitondram-panjakana zay minitsy mitenitsony am'izao fotoana am'izao ary raha manao publication izy de ny amy zavatra ataony any andavanandro any sisa ny resana raha manao publication izy de ny amy zavatra rehetra zay mety ho alehany any amina zavatra fialam-boly tsotra fa tsy manao publication resaka politika antsony satria mahatsiary tena homenatra eo anaty any fiarahamonina nampifidy an'ity fitondram-panjakany ity de io mamay volotratranizy menakavy io mampietsiketsika ny hoe ndao manao congrès ny TGV ny foazy na le TGV fa na le TGV amin'ny sehatra nasionaly ara mbola tsaraky ny tokony izy na le rafitry le TGV hiasa am'izany ara mbola miparitaka any am'sehatra rehetrarehetra any de aetsika le olom-boatendry le ministre le sénateur nomena toerana samy hafa le olona nitendrena ty am'le collectivité territoriale décentralisé nyresantsika le STD nyresantsika le service déconcentré aetsika daholo reny akoatrin'le olom-boafidy satria fantatra fa efa mizarakaratra efa leo ary zay olona nanoana ary nasaina ny ravana amin'ny fikambanana samy hafa miditra anatina TGV zany eny zava-misy eo anatin'izao fitondrany zao hoe tsara ho fantatsika zany tsara ho fantatsika zany ka raha miresaka an'izany tsika de ozytsika hoe raha miantso concertation nationale ihany ko ny mpanohatra de ozytsika hoe na le fitondram-panjakana raha mila an'izany satria izy koa mahatsiary tena sepitra fa noho le ambo noho le oeraoera noho le dédakisme de tsy samy antso hoe ndao anao concertation nationale fa na izy a raha mila an'izay satria na izy ao anatiny koa mahatsiaro sepitra ary mahatsiaro menatra mahatsiaro tsy tafavoaka misy misasa mihitsy de miteny hoe tena zarazara ty raha ho tafavoaka ty samby ty fa ho an'zay naseza kely moa zany de reny le manao communication mafy be de le mametaka jiro no arehatra mafy be amina communication le mameko veta aiza misy ministre ameko veta aiza misy ministre ame zinga isaky mihetsy tato anatin'ity république ity misy an'izany mendrika zany veny tsy tokony hositrany vahoaka eo zao vao nyteny deputé Rambosalamy Emilien hoe izy ny zarava jiro tany amy be maizina izy a un simple député comme lui ny zara jiro tany amina toerana anankiray de zany miazakazany fitondram-panjakana tsy le jiramano tadiavany vahaolana le facture miakatra le délestage isanandro le rano maloto misy fofona ara ony sasany fa de iny le jiro kely anankiray le solaire kely le 60-100 watts sa 4 watts iny nentina mandendeha raka ambany vohatra de lalovina amin'ny Facebook hoe miasa amin'ny fitondram-panjakana otry ny olona ray raha mahavita an'izany de fitondram-panjakana ve iazakazaka an'izany zay le resantsika hoe milahatra amina olona ray sy mpandraraha anankiray le fitondram-panjakana indraindray nefa eta le izy de verenatsika ny adevitra le conférence nationale na le concertation nationale na fikaonandrom-pirenena rina ny amina hoe zany fatao zany rehefa ikarika vahaolana eo amin'ny firenena de azo atao no manao fikaonando nanao an'izany tsika rehefa sendra anakirizy tamin'ny 91 hiditra 92 alohan'ny fifidianana taoriana ny fifidianana nisy ny forum nisy ny zavatra natao ny tety faritany natao teny SMS-sonerany zany nahafahana nikarika lalam-pandroenany zany nahafahana nandamina crise politique 90-91 zany natao ny fifiaonana tany mahambo nahafahana nandamina teo amin'ny fédéraliste sy nervelony zany de nilamina ny firenena
nataony fifidianana tsy nitabataba andre matody de ratsiraka lasa ny s'exilé tany evelany izy niveriny izy 96 olanara politika nisy teto Madagasikara fa rehefa nataony adevitra samihafa dia nisy ndray famorina an'ireo hery samihafa teto de niketrehana hoe ndao ho alamy masy ho arindra ndray ty lalam-pandroenany ty de niditra tany amin'ny repoblika fahatelo tapany voalohany nisy an'andre matody de ratsiraka tam'izany fotoanandro zany atapa faharoa azafady atapany voalohany manko andre matody zafelibera fa nandamy malalam-pandroenana de nitadiavana karikevitra vaovao hoe hinona ny anomezana aina indray am'ty fiainan'ny fireneny ty de nandeha nitety faritra tao anatin'le fanjakany le fitondrana de nikarikevitra inona ny andaminana any ty mba hahafahatsika mametraka zavatra ara-dalàna de ndao hoe tadiavana ny autonomie de province anao région province autonome ndao iresaka amina any amin'ny faritra rehetrarehetra sy ny any amin'ny district rehetra any anao transfert de compétence atsika anao an'lay afikaroana ny resotry afahana mampiainga fanao zany ary nateo aza président Zafelibera nateo aza président Deratsira nateo azy président Marc Ravalomanana na inona ny natao anatina crise de mbola afaka nandeso matsara ihany koa ny endriky ny fanoherana ohatra teo président Ravalomanana nitondra fa afaka nitety faritany président Zafelibera nivoy an'zany réconciliation nationale zany mba ahafahana mandamy mandrara-pirenena fa mbola nisy foroan'zany réconciliation nationale zany mbola voaray tamin'ny fitondrana andre matora jonary mampianana ka nahafahana indray namondrona andreo filoha teo aloha zay niaraka tamin'ny FFKM teny vato fa niendriky ny fomba fanaovana politika moa misy olona hafahafa foana eny andalany eny de nisy nandrava le izy tsy tody hatramin'ny farany le mission le réconciliation nationale de misy sombony kely io CFM io fa tsy navita mission io na ny mission lay resaka amnistie na ny mission lay resaka réparation les victimes tao anatin'lay crise mifanimby teto Madagasikara transition mbola nisy ny dialogue national nisy ny conférence nationale natao teto ikaroana vahaolana fa tsy tafavoaka araky ny tokony izy reny de eto zany no mpanohatra manolotra sosikevitra ny amin'ny hoe ndao anao concertation nationale tsika isoroana mety ho crise avoakan'izao satria efa miaina ny après any 2018 sy ny 2019 tsika am'izao fotoan'izao ny tao alohan'izany koa efa niaina atsika na ny nataony ny ACC na ny nataony ny CENI de tsy maintsy vahana satria vokatr'ilay situation politique vokatr'ilay situation chaotique samihafa zany resako zany de izy mivoaka io hoe normal sa tsy normal ny nataony CENI nivoaka ny varavarakely mitilo ilalila nge le CENI tsy avelan'ny olona am'izao fotoan'izao tompona andraikitry ny tsy fahamarina ny fifidianana na orava ara tamin'ny farany volana teo ka i CENI vaovao eo araha ny alahelo-ny olona foana tsy maintsy alaminy zany na lasa raha le ACC teo aloha jerevantsika vao nomaly manao démenti miresaka le filohan'ny ACC teo aloha hoe tsy mariny zany tompoko zao ny zavatra nitranga tamin'ireny fa mbola misy alahelo ny olona foana am'izany lafin-javatra zany mbola adevitra ray no mivaliny de niresaka fifidianana fa tsy mbola mivaliny ny pacte de responsabilité tsy mbola mivaliny ny resaka gouverneur non ny resaka oui gouverneur andresantsika teo napetraka reny ny resaka élection ny sénat io sénatorial nanitsaka lalam-panorenana daholo zany sy le hoe azo raisina fa tsy mitombona ka raha ty moa zany le démenti na le droit de réponse nataon'ny filohan'ny ACC ka reran'ny olona hoe azo raisina io fa tsy mitombona matonga etonga zany adevitra zany satria misy zavatra tsy milamy eto amin'ny firenena satria misy crise politika na azo fakatra eto amin'ny firenena izany io fandaminana tiatsika atao io izany io fandaminana karoa ampanohatra io ka na ny mpitondra ary mitaky an'izany satria vao tamin'ny 2016 2017 2018 izy niantso élection présidentielle anticipé satria nambarany fa misy crise eto Madagasikara nambarany fa sahirana vahoaka nambarany fa misy corruption fa moa ve tsy zany ny zava-misy eto Madagasikara ka tsy azo antsona ve zany tsy mbola élection présidentielle anticipé ny natson'ny opposition fa concertation nationale andinihana fifidianana
andiniana ny resaka opposition, andiniana stabilité politique, andiniana ny relance après crise sinsisa sinsisa. Ka maninona ny matahotra le fitondram-panjakana? Zay ny anaovantsika antsorina ny amin'ny hoe ianareo ara tokony hitehaka amin'izao lafin-javatra zao satria ianareo no mila lamina, ianareo no sepotra ao anatin'izao. Verina fa tsy tokony ianareo ny avinavina ao anatina tolo-kevitra ahafahana mikarika vahaolana eto anivon'ny firenena. Ary zay ny antsona ny force vive rehetra, zay ny antsona ny force na société civile rehetra, indrindra hatrany amin'ny FFK manijoro arosa ny amin'ny hoe tsy sevitra zao situation zao, tsy sevitra fa tsy maintsy miditra anatina concertation nationale tsika mba hahafahantsika mitondra fandaminana vaovao indray. Rinarabe Mananjara. Eny ary izany zavatra teneny zany tsy misy hoe vaovao ary ny amafisina fotsiny zany raha ny hoe le fiainana amin'izao fotoana izao mihitsy rehefa jerena dia efa mirehatra daholo ny menamena zay jerenao rehetrarehetra, tombony tsy anasa, mitombony tsy fandripahalemana, ny vidim-piainana miakatra ny menaka, miakatra ny jiro, ny rano, miakatra ny écolazy, miakatra ny vidim-panafody, hiakatra ny frais amin'ny zone nationaly, miakatra ny ciment, ny hena ihany koa vao nyresahana teo, miakatra ny saosisy, ny vary zany mbola tsy hita zay hoe tena hoe fidinany eo aloha fa dia mbola io izy io a nefitsika hiditra ao anatin'ny vampitoanan'ny maitsoahatra. Dia misy ny fanolorana vahaolana ny tena hoe fikaonandoha-pirenena fa tena zay no hita hoe vahaolana amin'ny tiraraha ty narosan'ny président Tim sy ny président ny RMDM Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ieno sa tsy ieno izay tokony antefany zany. Ieno sa tsy ieno dia ho hitantsika eo ny toyany. Tantara dia mbola hitohy ary tsy maintsy mbola hitohy ty tantarany Madagasikara ity. Dia ho hita eo indray zany ny fandehany. Zay no ny antsika namarana ny fandarana tamin'izao fotoanan'ny Miara Manonja zao niainga teto amin'ny MBS ny Radio Madar ireo tambajotra serasera zay mandefa an'izany isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany. Samy io tain'Andriamanitra hatrany isika menakavy veloma tompoko.